in this world may resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. My child is one who time to breathe. I can't keep on moving.我老是问他，这样子说是能够难做几分？我老是问他，啥的说非你是做的，他反的非法对子。我老是问他，那把我弄来的呢？那把我弄来一点点的呢？我老是问他噻，我老是问他。你多看点单，我老是到有娃了，不然我连办法都可找不着。Azonao atao tsara ny manao fanatitra ho an'Andriamanitra. Androany, aleluia.
Naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Mety any toerana tseritreritina mihitsy azy ianao. Mety any am-ponja azy ianao, mety any amin'ny hôpitaly aza no misy anao. Mety anatina toerana tsy ampoizina mihitsy no misy atsika. Fa izao fandaharana izao dia entinay ambavaka foana mba ho tonga any amin'ny toerana izay tseritriretina any mba hahafahan'ny olona mahery amin'ity androany ity. Ianao Jesosy ary efa tapaka sahady angaza ny fandaharantsika izany satria tapaka sahady ohatry zoky maritrary mbola mandelo izy aty raha sanatrika tapaka ny fandaharantsika da avy an-tranontsika dia miditra zoom any amin'ny zoomtsika no manome fotoana mavaka fa etsika mavaka nefa aloha mba tsy ho tapaka ampiakary ihany no mikarakaranareo mba tsy ho tapaka ny fandaharana ivavakantsika amin'izao fotoana izao misaotra an'Andriamanitra isika ametraka ty fotoana ity eo ampelantanan'Andriamanitra isika mianakavy. Aleluia. Antsika rehetra hitady an'Andriamanitra menomboka ty ampandohana menomboka amin'izao fotoana anokafantsika ny vavantsika izao hiavana malala dia ny zavatra rehetra ataontsika eto androany dia ho an'Andriamanitra avokoa. Aleluia. Ho an'Andriamanitra avokoa. Aleluia. Ny zavatra rehetra izay ataontsika eto androany tsy misy ataonao an'olona eto efa vita tamin'ny herinandro iny ny fanompotsika ny patrontsika, ny fanompotsika amin'ny sosiete atsika, ny fanompotsika zavatra maro teny amin'izao tontolo izao teny ny tadiavantsika izay nahasoantsika ananofo vita tamin'ny herinandro iny izany ary ny herinandro iny herinandro tsy hiverina intsony eo amin'ny tantara fa ny andro androany ry avany dia hanompotsika an'Andriamanitra hitadiavantsika an'Andriamanitra raha etsitsika androany horerakitsika androany mety horerakitsika androany fa izao miteneniko anao ny zavatra ny valopity ho raisitsika eto ry havana raha ny amin'ny patrontsika dia efa fantatritsika fa nareraka takin'inona aza ntsika rehefa tonga ny faran'ny herina faran'ny vola dia ny karama ny raisitsika teo ihany no raisitsika ninina mety farerahana ny lalovanao tamin'iny volana ray manontolo iny dia efa fantatrao ny karamanao fa iny ihany no raisinao fa ao amin'Andriamanitra ry havana ny karamantsika ety an-tanitsika mandray fa ny karamantsika maharitra mandrakizay rehefa namalala hatramin'ny fanahintsika mbola ho andray an'izany valopity antsika rehetrarehetra izany ka maherezy ianao herezintsika rehetra na hivavakantsika amin'izao fotoana izao dia ataovy mihitsy hoe tena hisahirana tokoa anetsika eto indraindray ery havana malala tsy mora na dia ny mandohalika eo azy ny lopohalikatsika reraka fa tsy maninona izany fa ho ataontsika izany ho an'Andriamanitra. Aleluia. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity Jehovandriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy malala fa tonga eto indray izay mpanomponao reto Andriamanitra hidera sy hanome voninahitra ny anaranao ankalaza ny anaranao Jehova hanome voninahitra ny anara-masonao. Aleluia. Tonga eto indray izay androany Jehova hamoritra ny lohalika izay anandratra ny tananay izay Jehovandriamanitra. Tonga eto indray izay androany Jesosy te anatona anao, te anatona anao. Aleluia. Te anatona ny fiandriananao izay Jesosy efa nomenao alalanao amin'izany izay Andriamanitra nomenao alalanao amin'izany izay Jesosy dia tonga eto izay androany tsy misalasala satria efa nanokatra varavarana ho anay reto ianao na dia mpanomita tsy metrika izay Andriamanitra dia efa nanokafanao ny varavarana dia tsy inakory izany fa ny varavarana ny efitra masina indrindra mba hahafahanay miditra ao Jehovandriamanitra ka eo aminao ihany koa. Amen na Jesosy anao fanatitra ho anao. Aleluia. Androany Jesosy io izay rehetra ataonay ety ataonay voninahitra ny anaranao ery ihany izany raha hivavaka izay Jesosy aoka ny vavaka androany tena ho tonga eo anatrehanao Andriamanitra ianao nanomezanay an'izany Andriamanitra tsika ny havana malala rehefa manome zavatra olona izy taontsika mandefa zavatra ho an'olona dia indraindray misy colis diso adresy ingeny avany izay eto dia mandray foana zavatra tokony an'olon-kafa dia voarainay ato anaty boîte letranay ato fa ny havana malala androantsika raha anandratra vavaka ao an'Andriamanitra dia tsy diso adresy ny vavaka ao fa aza matahotra aza manam-panahina koa hoe Andriamanitra tena tonga eo aminao marina fezany vavaka sanatro izany fa tena tonga eo izany hoentin'ny anjely ry havana malala ny colis ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Aleluia. Dia ho hitanao fa andray an'izany fahasoavana izany ianao amin'ity androany ity. Misaotra anao izay Jesosy
tsy diso adresy ianao raha tonga eto ry havana aza mieritreritra mihitsy ianao inany ataoko tonga eto amin'ity fandarana ity fa tsy diso adresy ianao. Andriamanitra no mitantana anao, Andriamanitra no mitondra anao, ny fanahin'Andriamanitra no mitondra antsika rehetrarehetra mataontsika tonga eto androany. Atsika isaotran'Andriamanitra ry havana, isaotran'Andriamanitra ianao, isaotran'Andriamanitra ianao. Halleluia. Aty anao Jesosy, amen. Jesosy malala deranao izay Andriamanitra, ankalava ny anaranao izay Jehovah Andriamanitra fa Andriamanitra tena tsara tokoa ianao. Amen.
manangesany Andriamanitra. Raha tsy ampelantananao zay dia efa voarombaka izay Andriamanitra. Voarombaka teto amin'ity zao tontolo izao ity zay Jesosy. Fa tena tsapanay mihitsy Andriamanitra. Fa noho izay teo ampelantananao, tonga ilay mbola tonga eto androany. Na dia betsaka aza ny te handrombaka anay Jehovah. Maro ny fahavalo Andriamanitra miodiody isan'andro manay tsy ariva eo amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Hatrany anatin'ny alina ihany ange Jesosy. Te hikitika anay ange ny fahavalo Andriamanitra. Te hitondra na dia nofo ratsy any anatin'ny tontolon'ny alina ihany azy Andriamanitra. Tsy tinanana fitsarana izany izay. Tsy tinanana ampiadanana izany ny fonay. Tsy nitsahatra izany ny fananay. Te nitotototo isan'andro ny vatanay Jehovah. Raha ny sitrapony dia izany ny fiainanay eto. Fa misotranao izay Andriamanitra. Manaiky andray anay eo ampelantananao. Na dia tsy mendrika anao azy Jesosy. Na dia tsy mendrika anao azy Andriamanitra. Dia indreto izay tonga eto androany. Fantatray Jesosy fa inona moa izay Andriamanitra. Inona moa izay Andriamanitra no mba tiavinao sy tsaronao. Tsaronao rehefa tonga ny andro tahaka an'izao Jehovah Andriamanitra. Tsinotsinona izay Jesosy. Amisotranao fa mba mahatsiaro aminay mpanota tsy mendrika ereto ianao Jesosy. Mahatsapa foana izay Andriamanitra hoe taizay. Zay ange Jesosy raha tsy novonjenao ange Andriamanitra. Raha tsy lavitra no reny olona izay eritreretinay fa ratsy reny ange izay Jesosy. Misy olona tena eritreretinay mihitsy tena olona ratsy, tena mpanota. Fa izay reto tena fantatray fa raha tsy lavitra no reny izay raha tsy novonjenao Andriamanitra. Amisotranao izay Jesosy. Manontany tena foana izay isan'andro. Atiny ahoana ny mba niantsonao anay reto. Ahoana ny mba fomba ny fidiananao anay reto. Ahoana ny mba fomba ny antsonao anay tsy sara ihavo reto Andriamanitra. Raha ny tany anaty fotaka dia samy tany daholo. Raha ny mpanota dia samy mpanota daholo. Ny tsy mendrika samy tsy mendrika daholo Jehovah. Fa mahavariana ny fitiavanao. Rehetra izay tonga eto mahatsapa an'izany day androany. Mahatsiaro an'izany satria izany no arenanay mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Haleloia. Ianao Jesosy ry havana malala. Izany no arenantsika izany. Izany no tena fifaliantsika izany. Andriamanitra tena diantsika. Tsy mendritsika ry havana malala. Fa nitiavina isika. Na dia ferana isika. Haleloia. No fidiana isika. Na dia tsy mendrika azy. Totsika androany teny amin'Andriamanitra io misotranao an Jesosy. Tsy mendrika nidiranao ambanin'ny tafotranoko. Tsy mendrika nidiranao ato tokantranoko. Tsy mendrika nidiranao ato anatin'ny foko. Fa tianao fotsiny Andriamanitra. Dia nantsoanao an Jesosy malala. Misotranao izay Andriamanitra. Nideranao izay Jesosy. Mankalazanao izay. Fa Andriamanitra tena tsara eo amin'ny fiainanay ianao. Amen. Jesosy malala. Amen.
Dioviny alohantsika, halleluja. Sasana alohantsika na misy le tandroany. Tonga eto miteny Jesosy hoe diovy ade sasao amarino halleluja. Le zanaka dala le avana malala le tafaverina tao anatin'ny tranony rainy izy. Dia namarinina tamin'ny alalan'ny fitafiana sy ny kapa sy ny peratry. Vaovao teny aminy ny fandraisana azy indray ho isan'ny zanaka. Na dia teny azy izy manao hoe tsy mendrika anao areko. Tsy mendrika atao hoe zanakao ataovy isan'ny anankiray amin'ireo mpanomponao ireo fa raha io zanakao izany tsy mendrika anatsony izany. Efa eny izany toeran'izany nefa lelako. Teo ihany fefa niala teo fa tsy mendrika izany toeran'izany tsony fa ny ray nandray azy no amarinina tamin'ny fitafiana, ny kapa, ny peratra mba ho fanekena fa tonga ato ianao ary zanako ny alaisako anao androany. Miavana malala. Misy fotoantsika mandao an'Andriamanitra amina karazan-zavatra maro. Miala amin'Andriamanitra amina fahotana maro miavana malala. Amina toromaso, amin'ny fangatsiahana, amin'ny zavatra maro. Androany ny zava-dehibe indrindra dia tsy ny fandehananao mierika amin'ny tsokan'Andriamanitra ka hitenenanao manao hoe tsy mendrika no eo aleoko tsy tonga eo tsony fa efa nandahan'Andriamanitra, efa niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy nanao izay nitenenin'Andriamanitra. Tsy izany ny vahaolana fa ny Andriamanitsika io riafana isan'andro io miandry antsika hiverina io, isan'andro io miandry antsika handondombana varana io. Halleluja. Isan'andro io riafana malala tsy mahatombo mieritreritra antsika manao hoe roviana indray ny zanako iny no hiverina, roviana indray izy iny mba ho tonga etomiko
Lovinandray izy no mba hitako eny aminy eny, aleloia, teny mady. Lovinandray izy no mba ho hitako. Isan'Andriamanitra miandry antsika ry havana malala. Androandro tonga eto ianao, ataontsika anatina an'Andriamanitra. Teneny mihitsy andrany Jesosy tena nandahoana ho ahy. Mety nisy zavatra nataonao nampalahelo an'Andriamanitra mihitsy, tena fantatra zao mihitsy tsy mety. Fa androany avana fotoana tsara indrindra fa anao tonga eo mihehitra eo anatrehana. Ndao hibebaka, ndao hifona, fa mbola fotoana izao, mbola tsy tara ianao. Mbola azonao atao tsara ny miditra ao anatin'io fanjakana anankiray io. Dia ilay fanjakana anankiray maritra mandrakizay. Fanjakana hitondra antsika maritra mandrakizay rehefa lamalala, hitondra antsika ho any an-danitra. Azonao ataony miditra ao androany. Mbola misokatra ao antsika ny varavarana. Ataontsika hiditra amin'ny lalàna fibebahana sy ny fifona eo anatrehan'Andriamanitra ry aho. Ifafahinao amin'izao fotoana izao tenen'i Jesosy. Mifona aminao aho. Mifona aminao aho Jehovah Andriamanitra fa nanao izay tsy mety teo anatrehanao tokoa Jesosy. Tsika mody ao an-tranon'Andriamanitra. Tsika mipodiana androany. Fotoana fodiana izao. Efa hariva ny andro avana. Efa mandiva marina. Efa maisina izao tontolo izao. Ataontsika mody ao amin'ny fahazavana. Fa ao amin'Andriamanitra no misy ny fahazavana mendrika antsika tsy saray hafa ireny.
Mbola tsy tara ianao, mbola tsy tara ilay zanak'Adala, mbola tsy maty ny voankazo fihinan-kisoa izy, fa mbola nanana herina fananody. Na dia efa reraka sy trotraka izy afana malala, tena reraka nge izy afana, tena vizana nge izy afana malala, fa mbola nanana herina izy na fananody. Ianao koa androany mbola nananao ny hery, mbola nananao ny hery ahafahanao mody ry havana. Nataonao androany dia mody, dia mbola azonao atao ny miditra ao anatin'io efitrano io, dia mbola azonao atao ny mitsofoka ao anatin'io io trano misy fahazavana, trano misy zava-tsoa. Halleluja. Dia midirao ianao fa azonao atao ny miditra ao ry havana malala. Ataontsika hitanjozotra, andaontsika hiditra mba handraisantsika ny fahalim-pitiantsika ry havana, fa tianao Andriamanitra. Androany mbola tsy tarako ianao, tsy mbola maty ianao matotongeto any amin'ny fahafatesana anao efa tara, fa androany ianao mbola tsy maty ry havana malala. Ataontsika androany iten'ilay Jesosy io, omeko anao ny fiainako Tompo, omeko anao ny fiainako Tompo, ny amiko rehetra anjakao, ianao no irin'ny fo. Halleluja. Amen. Tompo amiko indrindra anao, ataontsika sanila mahafinaritra izany. Amen na Jesosy. Hitentsika androany Tompo, ny fiainako omeko anao Jesosy, ny fiainako atolotro anao eo am-pandoliana eo ianao, dia ataovy ry havana malala. Atolory Jesosy ny fiainanao, atolory Jesosy ny fiainanao. Halleluja. Fool.
fiainako mekwana Tupo miamiko anzaka yanawirifu Tupo mamikana Nishainaku mekwana Tupo miamiku anzaka yanawirifu Tupo mamikana Tupo nishainaku mekwana Tupo miamiku anzaka yanawirifu Tupo mamikana Tupo nishainaku mekwana Tupo miamiku anzaka yanawirifu Tupo mamikana Tupo nishainaku mekwana Tupo miamiku anzaka yanawirifu Tupo mamikana yanawirifu Tupo mamikana yanawirifu Tupo Inge Jesosy rehefa niaraka taminao dia miova mihitsy ny fanirianay Jesosy. Taizany fanirianay ny fiainan'izao tontolo izao taloha Jesosy. Taizany fanirianay anana zavatra maro taloha Jesosy manana. Manao ny anay tsy ho zavatra mihitsy izay Andriamanitra. Manao ny anay tsy ho zavatra mihitsy izay Jesosy. Satria te hanana ny zavatra maro teto amin'izao tontolo izao izay. Androany Andriamanitra. No fainao mihitsy na dia ny faniriana anatin'ny fonay azy. Hainao no vana hatramin'ny fanirianay ange Andriamanitra ny idiranao an-tsehatra. Ankehitriny lasa ianao no irinay fatratra. Ankehitriny tsy maniry nininy atao amin'ity tany ity ntsony izay fa maniry aminao. Mifo izay maraina dia ianao. Tonga ny atoandro dia ianao. Atory izay ny alina dia ianao. Any amin'ny toerana rehetra alehanay Jesosy io. Dia ianao. Miovatra amin'ny fanirian'ny fonay Andriamanitra. Isaoranay ny anaranao izany. Hideranay aminao izany Jesosy. Hideranay ny anaranao izany Jesosy. Hankalazana ianao. Isaoranay ianao. Fa hatramin'ny haniriana ianao dia sambatra izay. Taloha izay raha tsy manana ny zavatra izay mety hanana ny olona dia marary ny fonay. Dia malahelo izay fa maninona. Fa maninona izay tsy mba manana ny Jesosy. Fa ankehitriny toa mahita indray izay Andriamanitra fa izay misambatra indrindra satria izay manana anao. Satria izay maniry anao Jesosy dia manana fahasambarana izay Jesosy manana. Sambatra manana anao izay. Sambatra miaraka aminao izay. Alleluia. Ndeto izay Jesosy androany. Tsampanay fa toy izao izay satria ianao eo foana. Zany avy namalala tamin'ny herinandro iny. Misy hira miloko izay dia tsy azo alefa mora hira satria hira vazaha ilay izy. Anakasika ana ilay hira miteny manao hoe ao anatin'ny fotoana ao izy mahatsapa hoe reraka. Ao anatin'ny fotoana ao izy
tsy mahatsapa ninina dia ianao miteny amiko hoe ty ahy ianao. Dia ao anatin'ny fotoana aho sy reraka dia areninao aho sy izy miteny amiko ianao hoe anangana anay ianao dia hiazona anay ianao. Hiavana malama miteny irehira manao hoe za Jesosy ozy izy resy lahatra amin'izay teneninao ahy, izay teneninao no ekeko, izay teneninao no raisiko ary noko dia raisiko ampananiko ozy izy. Ampy ampahery anahy. Aleloia. Hiavana malama Andriamanitra miteny amintsika aza miaino izay tenenin'ny olona ianao, aza miandro kory, aza manontany olona kory ny amin'ny fiainanao hoe mba manahoana zao fahitanao aty, mba ohatrany ahoana ary reto a. Aza miandry an'izany ianao fa Andriamanitra miteny aminao fa ty anao, afaka ny anangana anao, afaka ny ampitsoro anao. Haleloia. Afaka ny tahiry atsika rehetrarehetra. Amen. Jesosy. Haleluia. Jesosy malama sotranao zay Jesosy. Amen. Jesosy. Jesosy ka tsy miandry izany izy. Nafatra amin'ny tenenin' Jesosy rehefa nahita io hita maso zao izy hoe io fa andeha
no mason'ny mpianatra zao mihitsy nahita fa io fa andeha Jesosy fa mbola teny izy hoe aza matahotra fa iny zao mbanareo mandrakariva amin'izay ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo zao dia foana Jesosy ny hafana malala ny mason'ny mpianatra nahita azy nandeha fa ny fanatrehany teo amin'ny mpianatra foana nalofiana nahatonga an'ireo mpianatra ireo nahery halleloia ary ny teny tahaka an'izany mihitsy hoe raha mbola eo foana ianao Jesosy dia mbola ijoro ianao io ry havana malala isika reto ny fakapanahy ny havana malala masika ny fakapanahy fa ny herin'Andriamanitra mbola afaka miazona antsika ny herin'Andriamanitra afaka mbola mitahiry antsika manarina antsika amen ny fahamarina Jesosy mbola afaka hijoroantsika ry havana malala Jesosy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy nanorantsika ny lalana marina mba ahafahantsika ho tonga any an-danitra fa ny ataontsika teny mijoro halleloia mandra-piavity tahaka an'izany mihitsy mbola mijoro a Jesosy satria mbola eo ianao raha Andriamanitra mandao anao dia afaka kivy ianao afaka tsy mijorotsony ianao afaka ketraka ianao fa raha mbola Jesosy no eo amin'ny fiainantsika ry havana malala dia Jesosy mbola afaka hitahiry antsika halleloia tianao Jesosy maina Jesosy malala ninona mety karazana fakapanahy miahatra eto amin'ity zao tontolo zao ity zavatra fantatrao dia zao mahery matanjaka ianao satria eo Jesosy ratsy manam-pinona dia tafalatsaka tsy manam-pinona tafalatsaka mietraketraky ny fiainana tena ora eo nyerina ny fahasoavanao no ako vita
fiainana any an-danitra ho izay era mahafinaritra be izay ravana etintsika dia efa mandofo tonga ny olona kamo manompo an'Andriamanitra dia ny olona mieritreritra hoe tsisy fiainana any an-danitra mihitsy tsika vao mahita an'izany fiainana izany ozy izy ny olona kristianina manonofy tsy ny zavatra eto ozy izy aloha ny mpanjiny fa mipanja zavatra tsy hita mipanja zavatra mbola ho avy tsy fantatra dia avana diso-hevitra ny olona diso-hevitra ny olona fa Jesosy dia tena nilaza fa katsao aloha izany hoe ialoha avy lalana aloha ny fitadiavana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina fa nytoy endriavana dia manaraka anapo anareo ny zavatra rehetra fa inona ny zavatra rehetra fiainana any an-danitra ihany ve ny zavatra rehetra fiainana mandrakizay ihany ve ny zavatra rehetra famonjena ny fanahy ihany ve ny zavatra rehetra tsy ny havana malala tsy ny famonjena ny fanahy ihany ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra riavana dia ny zavatra rehetra izay iainantsika eto fantatr'Andriamanitra fa mila sakafo ianao mila fahasalamana ianao mila hery tanjaka ianao mila izay zavatra ilainao ianao mila hofatrano ianao mila ekolazytsika mila frais zavatra rehetra izany alleloia fa ialo avo lalana ny fitadiavantsika ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra tsika no afaka manantena zavatra tsisy riavana fa afaka ny izy ao amin'Andriamanitra tsika no afaka manantena zavatra efa tsy nantenana nandritry ny taona ma fa afaka mbola ho hita alleloia ao amin'Andriamanitra ihany tsika no afaka manantena an'izany riavana malala tsika mivavaka reto araka ny torotentsika tamin'ny herinandro fa manavaka antsika Andriamanitra afahan'Andriamanitra ny manompo sy ny tsy manompo fa zao fotsiny ny zavatra ataonao alleloia toy izo ny fikira mafy aza miemotra aza kivy ny amin'ny ady izay mety mandany aza ketraka ny amin'ny zavatra mety tonga fa reny efa voasoratra tsy maintsy ho tonga fa ny fandresenako efa voasoratra ho anao ary nanoratra Andriamanitra tao amin'ny soratra masina tao amin'ny baiboly ny havana malala nanoratra ady izy nanoratra teny izy milaza ny ady fa tsy maintsy nanoratra teny koa Andriamanitra milaza ny fandresena satria misy ny fandresena riavana ary natao antsika izany fandresena izany alleloia tia anao Jesosy antsika androany ampiakatra ny fonontsika atao anatin'ny tiry aminao Jesosy fa hitanao ny foko manantenanao hitanao ny foko manantenanao androany alleloia Fayufuna Anila peu mandrakariva Arimpechakato kuku Itunda fanantenaniza Avianinao Satia mitaka Bye.
isaky ny mandalo ady ianao dia misy fandresena vaovao tokoa omen'Andriamanitra antsika. Ary Davida rehefa rehefa nandalo ady dia fandresena vaovao foana na tonga azy nanoratra salamo be dia be, dia satria misy zavatra tantaraina foana izy isaky ny ady anankiray lalovany, isaky ny zavatra ray lalovany. Aleluia. Dia misy fandresena vaovao natonga anazy nanoratra salamo. Efa nandresina ianao io e, tsika reto ny aravana matotondreto efa nisy adresitsika e, mandaikitsika raha hiteny hoe za ty tena resy foana hatramin'izay. Raha resy foana ianao tsy ohatr'izao, tsy tonga teto akory any ianao, tsy afaka tonga eto kory any ianao, fa efa nisy resinao tany aloha tany. Betsaka na dia efa nisedrainao tany aloha tany fa resinao daholo leny. Fa mandalo raty indray ianao zao dia fandresena vaovao indray no menanao. Halleluia. Aza rehefa teniteny aminao fa ho avy ilay tena fandresena ngeza rehefa izay ho atrehantsika andrasantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity. Dia ny fialantsika eto hamalonantsika ny tantaran'ity zao tontolo izao ity, hikatona ny boky, hikatona ny boky ny tany, fa hisokatra ny boky ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao. Ary izany mandraindrayntsika eto hiavana malala, samy maherintsika rehetra, samy mitraka isika rehetra. Aleluia. Ty anao Jesosy. Anao ina anankiray farantsika ifampaherezantsika dia ao anaty herintsika dia manaraka ny tenin'Andriamanitra. Manasa anao rehefa avy eo hiay ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Mbola tsy mifarana ny fotoana, fiderana no mifarana, fiankofana no mifarana, fa ny fotoanantsika mbola mitohy ary mbola hihinana sakafontsika rehefa avy eo samy mahery daholintsika rehetrarehetra. Ty anao Jesosy, ataontsika ty raha mahafinaritra be ty amaranantsika mifampizana. Now
Alleluia. Sotra an'Andriamanitra an'izany fotoana izay nafahantsika niterazy izany tao anatin'izay tapany voalohany izay. Hitra amin'ny tapany faharoantsika amin'ny fotoana androany dia niten'Andriamanitra. Dia manasa anao manokana mba mbola haritra hatramin'ny farany. Zava-dehibe ny fenontsika ny ten'Andriamanitra androany. Dia manasa anao hoe aza mbola miala aloha fandaontsika hiaino ny afatr'Andriamanitra ampitondrainy mpanompony amin'ity androany ity. Raha tonga eto ianao androany dia teneno mihitsy hoe tsy kisendrasendra ny atongavanao eto fa invité spécial an'Andriamanitra. Invité spécial an'Andriamanitra ianao tonga eto androany. Tena nasaina manokana rehefa fiantanentanana tsy misy ohatr'izany tao an-danitra tao hatramin'ny herinandro iny fa ho avy eto ianao androany. Alleluia. Ary izany mihitsy fa tsy mahavelan'Andriamanitra andanindany fotsiny ny fandalovanao eto fa ilaza zavatra aminao izy. Misotranao a Jesosy ny amin'ny fotoanandroany, misotranao a Jesosy ny amin'ny fiankofina izay vita teo androany. Dia mbola aperako aminao indray Jesosy amin'izao fotoana izao mitoroteny. Tonga eto izay rehetrarehetra mangetaeta ny feonao, mangetaeta ny afatra avy aminao, mangetaeta hisotro ilay loharano velona ary mangetaeta hihinana ilay mofonaina. Dia niteninao Jesosy, teninao Andriamanitra. Ka sokafy ary molotro anambara ny fidirananao dia meo any teny
mba tsy ho araka ny fisainako ny teny hotoriana eto fa zay avy aminao avy amin'ny fanahinao masina ary zay rehetra sofina rehetra mandray zany teny zany androany dia hiratsaka ao anatin'ny fony zany teny zany dia tena tahaka ny voafafany amin'ny tanylonaka dia aniry avy zato eny amokatra be dehibe ao amin'ny fiainana saotra indrindra Jesosy malala dia raha saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay voninahitra ho anao ny devoly sy Satana sy ny miaramilany ny fanatrehana ratsy rehetra tsy afaka hikitikitika ny connexion tsy afaka hikitikitika izao fotoana izao na ny connexion eto aminay na ny amin'ireo mpanomponao izay hijery sy azo ny devoly kitihany zany amin'ny anaranao Jesosy ho tanteraka izany mitenena raha tompo avonikiananao zay halleluia amen est-ce que anao iranakay mahafinaritra lehelitsika sy nanatity anao dia tsy kitery idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny teninao Andriamanitro halleluia amen fifaliana lehibe lehibe tokoa ny ravanatsika rehetra voalohany indrindra tratran'izao andro sabata izao na tratran'izao andro sabata izao velon'aina somatsara tafahoana eto dia indrindra mahitanao tonga mamonjy fotoam-bavaka teto
dia tena fifaliana ho anay tokoa ka dia tahiny tompany tsika rehetrarehetra dia mahereza avokoa dia tanan'Andriamanitra ny kasikatsika tsirairay avy any atokantrano any hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika rehetrarehetra. Alleluia. Ijery ten'Andriamanitra mahafinaritra tsika ao amin'ny raso aloha misy zavatra manenoneny kely zay azo tsika tapahana angabo zay zavatra Alléluia. 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 Mahay tsara tsika lasaritsika misy misaosao kely tsara be mifandikamantsika misaotra anareo soratsika n'Andriamanitra ovaofany eo moa ny zavatra rehetrarehetra mba tonga fampinaretana na dia amin'ny maso ary fampinaretana ho an'ny maso tsika sy arimezantsika voninahitra n'Andriamanitra dia nisolo tokoa ny fond atsika dia saona n'Andriamanitra ny fisiny izany. Alleluia. Izay ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko faha 120. Filazantsarany Jaona toko faha 120 andiny fa 5 ka hatramin'ny 7. Dia miaraba antsika rehetrarehetra izay mbola joraba moa fa dia ny aminy dia fifaliako foana miaraba anareo Marie-Jo, Rana Bavolina, Marie Hortensine Nayama, Angelina, Erika, Soameva, Berta, Tina Rakotarzaka, Tojo, Angelina Rodriguez, Lovlitina, ny ambony rehetrarehetrany tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Lantonirina tahiny tompo fa tsy Jaona toko faha 12, tsisy Jaona toko faha 12 fa diso tsipelina izy Jaona toko faha 120, andiny fa 5 hatramin'ny fa 7 novakitsika amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa sakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao avy mihoatra noho ireto, no fitiavan'ireto. Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao ahy. Dia hoy izy taminy, fa ano ary niondriko, fa ano ary niondrikeliko. Ondray izy tamin'ny fandroany, Simona zanaky Jaona, moa dia ava ianao. Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao ahy. Dia ondray izy andraso ary niondriko. Ary izy fanteniny Simona zanaky Jaona, moa tia ava ianao. Dia nala eny Petera satria izy nanao intelo taminy moa tia ava ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahafantatra mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Dia hoy Jesosy taminy, fa ano ary niondriko. Halleluia. Amen. Nahavariana tao amin'ny mpianatra 12, 12 moa zany sisa teo. Tamin'ny mpianatra 12, mpianatra ray ny antefany zany teny zany ary somary nisitona ny fifantohan'ny olona any zay hoe fa misy inona ary na dia Petera dia nanam-panahina satria Jesosy mantsy ravina rehefa misy zavatra ataon'i Jesosy dia ohatry ny mampiahiahy foana inona avy ao ambadika izany. Tareo ny fampianaran'i Jesosy ny zavatra tenenin'i Jesosy dia tahaka misy ao ambadika daholo fa inona indray ary zao ny dikan'izay. Ianao hoe tianahy? Izay no efa mahagaga hoe fa ahoana moa iza moa tsy tianao eto? Amory havana izy tsy tian'i Jesosy ireo mpianatra sao. Na Jodasy ary tamin'ny voalohany mba tian'i Jesosy. Ary Jodasy ary avy eo mba nalailo an'i Jesosy hoe inona tiana ataoko? Tian'i Jesosy daholo ny mpianatra. Fa voalohany indrindra vao nitotona aloha hoe fanontaniana hoe tiana avy ianao dia fa taiky Petera hoe ohatry ny zava-mahafany ngamba izany. Toatry mila teneniny atao mason'olona eto mihitsy hoe tiana azy tianao fa rehefa tonga ny fanontaniana faharoa dia efa minomboka ohatry ny gaga Petera hoe fa ngahy tsy azon'i Jesosy izany hoe tianao indray mandeha dia ampy.
rehefa teny petera tavore tianao eo Jesosy taminy fa any miondro keliko ary avy eo mbola nany tamin'ny fandroany Jesosy dia ozy izy petera ianao malala fa tianao dia mora izy taminy andraso ny ondroko dia mbola nany tamin'ny fanteriny any izy dia tonga amin'ny fanahiny petera ny tena marina misy zavatra tiany Jesosy atongavanao mety hoe raha antanina zasika hoe endry ianao tany am-pianarana izy le zaza hoe endry nefa tsika efa avindresaka tamin'ny maître na tamin'ny maîtresse tany am-pianarana dia efa tantarainy bêtise nataon'ny ankizy tany dia raha antany zany hoe tonga ohatrano dia tantaniana ny zaza endry tsara ianao tany am-pianarana endry tsara ry dada nefa tsika efa avindresaka tamin'ny maître nanao bêtise izy taty am-pianarana dia ny tena le zaza zay fa tena endry ianao tany am-pianarana endry avy misy loha ianao aty endry veo ianao tany am-pianarana raha nareo ny eo amin'ny toerana zaza tsy maintsy anam-panahinana hoe misy zavatra ao ambadika izany nalahelo petera le tadidiny petera daholo amin'izay ny zavatra miainany miaraka tamin'i Jesosy dia hitan'ny petera hoe matoa Jesosy manontany misy zavatra ve tiany Jesosy ampatsiahivina na hoe misy zavatra ve tena hoe fantary Jesosy ao ambadika izany teniko izany dia tsaroan'ny petera tao daholo hoe inavo moa ny zavatra efa niteneniko nataoko mety tsy mitory an'izany fitiavan'i Jesosy izany ka mahatonga an'i Jesosy akatoky androany ohatrany tia hampatsah zany Jesosy hoe ianao ve tiana nefa ny ianao ary ange nandana ohatra izany na ianao ve tiana nefa ny ianao ary ange tsy nanaraka izay niteneniko hoe misy fotoana ange ravana misy zavatra naran'i Jesosy ny mpianatra io petera io manana eritreritra hoe mahay an'izay zavatra izay manana eritreritra miaratsiny fa mandalo ny mpino mandalo ny ondrikely voafahanana dia ozy izy petera amin'ny famafotanatansaina hoe tadidin'i Jesosy daholo amba le zavatra rehetra mitory manambara fihetsika na fisaina na taty amiko na teny milaza hoe ohatrany hoe tsy araka izany teny izany hoe tianao na tonga alahelo tao amin'ny petera le izy ny tena marina ry avako nanontany intelo Jesosy satria Jesosy tena teo sira teo tamin'ny olona nanontany raha hitantsika mantsy dia isaky ny valiteny petera hoe tianao dia misy iraka amin'iny Jesosy azy ao anatin'ny fitiavana hoe tiako ianao tao ambadika izay hoy Jesosy satria ianao tiana dia ataovy ary izao alleloia reto avy le zavatra nantany tamin'ny voalohany izy dia hoy Jesosy hoe fahano ny ondrikeliko ondrikely fahanana eo zany tsika dia mahay satria ny faharoa tsy ondrikely tsy ondray teny Jesosy fosy le izy hoe andraso ny ondriko ary efa ny amin'ny fahatelo dia izao teneniny fahano ny ondriko ary Jesosy zany hoe te hametraka zavatra asa maharitra ho amin'ny petera ny ondry dia mandalo dikany teraka izy kely izy dia melehibe izy dia antitra izy ary tsy zavatra vita anatin'ny herinandro zany mahatonga Jesosy nanontany amin'ny petera hoe tena vonona ve ianao fa tena omeko asy ianao io aso io tsy asan'olona taitaitra io petera fa miainga avy any amin'ny ondrikely io fa ho tezainao reo ary mila maharitra eo ianao sady mamahana azy ianao no miandry azy ianao fa tsy ampy amin'ny ondry ny mihinana fa mila indrasana ny ondry kely izy dia ny lehibe izy fa mila manam-paharetana ianao fa taro ny dingana izay lalovanao fa tsy mitovy koa ny fitondrana ondry kely sy ondry be tsy mitovy ny fotoana isakafanandreo sy ny hanina ho hanin'ireo fa vonina hitranjana engagement zany venao petera teto zany Jesosy tena te akatoky hoe petera vonina venao isengagé amin'ity zavatra ity ity zavatra petrako aminao ty tsy vitan'ny olona taitaitra
fa mila olona tena resy lahatra, ary mila olona tena vonina ny aloka tena. Tsy misy avitanana zany faharetana sy fanokana tena zany raha tsy olona tiany Jesosy. Halleloia. Jesosy tsy nantany an'izany fanontaniana zany teny amin'ny olona teny an-dalana. Misy olona tiany Jesosy nge rehefa nisitranony tamin'ny aretiny. Misy olona ihany rehefa hoe tiany Jesosy sy nalovany Jesosy indray mandeha tao anatin'ny anoanana dia voky. Fantatsy Jesosy fa tokatrano any misy olona tsy tonga eo fa tiana azy ihany. Fa tsy reny nantaniany Jesosy. Tsy amaro hoe tianao zay Jesosy raha antaniny. Raha mbola olona nalovany Jesosy zany, tsy misy olona hiteny hoe tsy tiako ianao. Satria izay nalovany Jesosy dia nanehoany Jesosy fitiavana. Fa Jesosy antany azany amina olona. Azo ny ametrahana adidingizana. Ny anaran'ny Petera io nanaovany ray aman-dreny azy, tsy Petera. Ny Jesosy nanaovany anaran'ny Petera. Fa ny anaran'ny Petera Simona. Ndikan'ny Simona dia hoe mpihaino. Mba fanirian'ny ray aman-dreniny zany dia olona mpihaino. Olona mpakatoa. Tsisy misy amitsika hoe ny zavatra naran'ny zanakitsika io rehefa nafaniritsika ho an'ilay zaza. Tsisy misy gamba hoe amerina anorina lava zany ohatra raha koditsalama very lava ohatra. Raha koditsalama very lava. Hoe very lava iny zany very isaky ny mandeha. Fa tsy maintsy misy zavatra ohatran'ny hoe tsodrano ohatra hoe fanirianao an'ilay zaza. Tojo malala. Ohatra hoe tojo tsy tiana ohatra. Alleluia. Azonareo? Dia mba nanana faniriana ny ray aman-dreny hoe ho mpihaino ty. Lehilahy ty andao atao Simona ny anarany. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy izy dia nandinika azy Jesosy. Jesosy hovaiko ny anaranao. Ataoko hoe vato. Ataoko hoe Kefasy. Ataoko hoe Petera ianao. Satria mila olona tahaka ny vato any. Tsy manana fo vato fa olona tahaka ny vato. Zaho ny vato zany dia olona mafy. Zavatra mafy zany. Taloha marito io tsy mbola nisy vy fa vato ny ataon'ny olona marito. Vato ny ikapohana zavatra. Vato ny hitahihana zavatra. Ary rehefa misy zavatra tiana haritra dia tsangam-bato fa tsy tsangakazo ny atao. Satria maninona? Ny vato dia mahazaka na ny atsika farak'izay mamirifiry, na ny hafanana farak'izay mahamay, na ny oram-be mivantravatra. Tsisy mitsy hoe vaky ilay vato. Fatratra ny orana. Hoy Jesosy hoe hovaiko ny anaranao faniriana any fantatrao inona ny anton'izany. Nantaniany Jesosy amin'izay Petera. Tiana avy ianao. Eno izy Petera. Fa ano ara ny ondro kely kozy izy. Dia aza miano ianao fa andraso ny ondroko. Dia mbola fahano ihany ny ondroko. Fantary Jesosy ny qualité an'ity Petera ity. Ary fantany koa ny lafiratsiny sy ny fahalemeny. Fa eo mihitsy ny fitanan'i Jesosy amin'ny Petera. Hita ny hafanam-pony Petera. Petera dia mafana fondrina tamin'ny mpianatra. I Petera foana no tonga dia hitana hoe manana hafanam-po tamin'ireo mpianatra io. Ary na fomba fanatonana an'io Jesosy io azy. Nisy mpianatra atao mbola nisalasala. Fa io Petera io mpianatra Jaona mpanao batisa izy io. Fa narenesany, niralahany, niteny taminy hoe izay efa nahitany tompo izay. Narenesany Petera an'izay no ela. Dia nandao an'i Jaona izy dia nanaraka an'i Jesosy. Na any amin'ny fiovampo aza zany ravana. Dia misy hafanam-po. Petera tsy niandry mizamizy zany hoe iova fo ianareo sa tsy iova. Zaho izy toa dia nanaraka an'i Jesosy. Nijereny Jesosy zany ireo mpianatra ireo. Jesosy tsy miteny fa mandinika andreo. Nisy fotoana ny ravana Petera io teny ambony sambo. Ny fiainana rato. I Petera dia olona isan'ny olona tia mandrombaka araka ny tolitentsika mary. I Petera io dia olona tia mandrombaka io.
i Jaona i apôstôly Jaona nahitan'i Jesosy tena mbola intompo ery amoron-drano. I Jaona nahita fa Petera no nitsoraka. I Jaona nitevy hoe ry Jesosy, dia mbola nianahana teo hoe io Jesosy fa Petera, tonga dia nitsoraka atao anaty rano, tonga dia milomano. Alleloia. Ny azy zany raha ohatra zany amin'ny fanomporan'Andriamanitra, i Jaona zany takatakandreny hoe filma frantsay, mbola bebe resaka tsy nitompo va iry fa Petera, tonga dia ohatrany toerana hoe jery film américain ianao e, tsisy resabe zany. Jery film américain kira raha mahafinaritra, voany amin'le titre fotsiny, vao manomboka le misy soratra mipotrapotra reny. Film frantsay mbola ohatrany misy resabe zany dia miakatra zao. Fa film américain vao manomboka io dia fantatro hoe le tonga dia ohatrany manetaiitra ohatrany tonga dia fantatro hoe mbola feo kira tsisy miresaka dia hoe fantatro hoe ity rahatsoloa. Mbola tsisy miresaka dia fantatro hoe ato zany misy ity tantara ity. Petera film américain amin'ny fanomponany tomba, tonga izy dia nitsoraka. Alleloia. Petera tamin'ny mpianatra nahazo an'izany baiko zany hoe ndala miinsiste. Alleloia. Andritsy ny alina tsy misy ninona fa zao mandehana indray meka andaha ihany Petera efa drandritsy ny alina fa nefa no mitenanao sondao andery zalahy hoy Jesosy ndana mandrosany amin'ny lalina. Ny fionan'ny Petera tamin'i Jesosy voalohany dia tonga dia fankatoavana ny taon'i Petera. Vao niona voalohany dia tonga dia fankatoavana. Tadidiny Jesosy daholo zany. Tadidiny Jesosy. Io zany tsy misy mihitsy hoe fotoana anankiray hanao examentsika. Dia eo vao mita hoe izy nandritra ny fiarahana tamin'ny mpianatra dia efa jereny Jesosy io Petera io. Ary avana. Vao amampiaino ny Petera hoe Simona mpiaino. Vao naheno fotsiny hoe Jesosy niany dia lasa izy tonga dia nandeha nihaino an'i Jesosy. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy toy Jesosy tena zao fanompoana zao Petera, tena alao soloina ny anaranao. Ary ataoko hoe Petera ianao dia ahoroko, ianao no fiangonana ahoroko voalohany, eto ambonin'ity vato ity ny ahoroko ianao. Petera reny kira mbola nahazo tsotra manangana fiangonana tamin'ny mpianatra. Tsy mahagaga raha vao tao aorianan'ny Pentecoste tonga dia 3,000 mitory teny Petera, tonga dia 3,000 mibebaka tonga dia atao batesy. Tsy mibebaka anaraka fa tena ohatrany manomboka liana amin'ny fandarana zay fa hijerijely fa tonga dia hanao batisa 3,000. Raha Petera zany manao live tonga dia 3,000 io ary 3,000 tsy fa tonga dia 3,000 hoe arovina ny batisa. Alleloia. Ary hitan'i Jesosy daholo zany. Misy izy Petera rehefa izy jery ten'Andriamanitra ny Jaona 3:10. Ity fitenenana hoe ohatrany hoe ny hafanampon'izany Petera zany. Jaona 3:10 andiny fa 7:30 malaza be ity teny ity. Ary io Petera tamin'ny tompoko. Nahoana tsy mahazo manaraka anao ankehitriny aho? Na ny aiko aza dia avoky noho ny aminao. Andiny fa 7:30 Jesosy namaly hoe ny ainao ve no fonao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina tokoa, tsy mbola izy akoho maneno mandra-pandahanao aho intelo. Ohatrany tehiteny Jesosy hoe ny ainao ve no fonao aho? Mba nafoizo amin'ny ondry. Mba nafoizo amin'ny ondry. Tsy za mila moizanao ny ainao izy Jesosy. Fa tsy ny ainy. Alleloia. Mbola ho ampiasainy iny. Dia nahazo mission Petera. Ary tena teteny aminao hoe misy olona ve afaka andeha amahana ondry hiandry ondry nefa tsy manana an'izay kapasité zay. Jerenareo tsara fa misy fotoana tsika mamahana zaza. Dia zay koa raha manao ohatra tsika rehetra angamba rehefa mamahana le zazakely mbola afana dia misy ohatra hoe mamay le izy tsofiny dia maka kely dia mihinana kely koa tsika miara-mihinana amin'le zaza. Sa tsy marina zany tempo zany, zaro mihinana e. Dia rehefa le hitanao hoe ohatra hoe fifadikanina fadianina be iny ianao dia mahita le zaza nareo mbola kely anaka dia mamahana an'le zaza tena ohatra mampite hinana
ianao le mamahana le zaza dia mbola mianahana le zaza dia tsy nitiana hoe hoanina kely aloha le izy satria anaonao ny olona afaka mamahana ry havana dia tsy maintsy olona efa voky, halleloia. Fa raha tsy voky ny olona mpamahana dia mamahantena koa izy. Hoy le sary mampahitako izay hoe tanaty réseaux sociaux izay hoe ay mividy kiraro le zaza zany zazakely eo amin'ny 2 taona angamba izy lehilahy vidy kiraro le zanaka dia nalalaka loatra so ihany fa omby anahy ary ny amana le kiraro mividino anazy tena nividy tena nalalaka kely tamin'le zaza le izy so ihany fa omby anahy dia nahazo kiraro vaovao dady. Ravana raha asina mamahany Petera dia manana ny afahana Petera amin'ny fantatry Jesosy fa raha asina miandry izy dia tena afaka miandry. Ngezange ravana zany misy omeny zany raha tenenina ianao anjaranao ny miambina androany nefa ianao hitan'le mpanilaka fa vo amin'ny 7 arivo ianao dia fa resy ny torimaso sy miforatsy amin'ny 7 maraina azo ametrahana amin'izany ianao mba miambina androany alina afaka ve raha noana ny mpamahana nisy indray andro tamin'ny fiteny mbola kely dia ny asy mampionina dia nahaka mpanampy anankiray zay tao tokantrano. Rehefa tao tokantrano dia ametrahana goûté zany fity misy goûté ametrahana goûté fity ao anaty frigo ao fa ny zavatra mahavariana rehefa tonga ny arivo tonga mampionina dia mena zavatra fity dia mirangorango be tonga dia lenana be tonga dia mihinan-kanina be sady izy lasa mahikely dia gaganoka hoe inona ary mahoana ty zazy ity sady lasa mahikely dia amin'ny ariva mihinan-kanina be aika ny olana le goûté rehetra rehetra an'le zaza tena to dia lanin'le vehivavy to dia laniny dia tsy mihinana zany le zaza. Raha asina mamahana ondry kely moa zany Petera nefa Petera koa noana be dia ahoana ko tsy Petera aloha manao voky raha Petera manao voky dia ahoana zany ny ondry kely miandry kely nanana ny Jesosy toky ry havana Petera nanana ny Jesosy toky i Petera fa azo ny ametrahana n'izay mission zay dia izao nataon'i Jesosy nandritra ny fotoana ny rahany tamin'ny Petera aloha dia nampianariny ho voky aloha Petera nampianariny ihany koa alala onina ho ten'Andriamanitra ny amin'ny salamo any mampianatra ny tanako ihany rehefa kitsika izany teny zany salamo 4:7 salamo 4:7 no ten'Andriamanitra isanao le Jehovah andiny voalohany isanao le Jehovah vatolamiko izay nampianatra ny tanako amely sy ny ratsan-tanako hiady izay mpiatra sy vateny fiarovana hoan'ny hoa sady fiarovana avo sy mpanafaka ary ampindiako sy fialofako izay mahafolaka ny vahoakako hanoahy. Halleluia. Davida zany teto resy lahatra ry havana fa tsy hainy Davida namolaka n'ireo vahoaka eo anaiky azy tsy hainy Davida nefa nomena vahoaka ho folahana Davida fa resy lahatra Davida voalohany indrindra ahoana moa no ananana Davida fahaizana sy fahalalana hitondra firenena tsotra ry havana efa nataon'Andriamanitra nampiofanin'Andriamanitra tamin'ny fitondrana ondry aloha i Davida ary hitan'Andriamanitra fa rariny ny fitondrany ny ondry tsy manao fitondrana ratsy tamin'ny ondry Davida hoe isaky ny nona dia mamono ondry anankiray ohatra na hoe misy rano ery alavitra ery fa kamo Davida dia lavitra eny dia velany matiny ataiteto ny ondry na hoe mba misy ay maitry tsara ihany eo fa tsy fony mena fa mena le kirihatra kely ery efa dinian'Andriamanitra Davida teny ampiandrasan'ondry ny ondry zay netiny Davida dia tandindon'ireo Israely
tandidony zanak'Israely, tandidon'ireo Joda izay netiny Davida. Dia tany izy roa nianatra. Ary tena kanao fa mivahoaka ny Davida ngeravana tsy navela nisy lasany fahavalo zany, tsy navela Davida, alohan'ny Davida izy niady, toy izay misy miaramila ray maty eo. Satria izay no nitondrany ny ondriny. Nametrahan'Andriamanitra andraikitra hitondra ny ondriny. I Davida rehefa avy nakatraikeva tany amin'ny ondry aloha, ondriny Davida. Ahoana no fitondrany Davida ny ondriny? Ary ahoana no hitondrany ny ondriko, o Jehova. Alleluia. Nampianatra ny tanam-piady ianao. Efa nampianarina i Petera ty afaka. Araka ny teny taminao hoe, nijereny Jesosy fetsy Petera teo anatreha ny mpianatra. Izy le somary mitaritarika ny mpianatra zay. Izy le somary tonga dia nametraka ny teny hoe, izy ny sefo. Dia izy no miteny raha misy tsy mety, izy no mandray ny andraikitra raha vao tsy eo Jesosy. Izy le samy manao zavatra le tsy mbola nisy nanao. Iza tamin'ny mpianatra nanana eritreretra dia hoe ambony ranomasina andeha eo ambony rano, tsy fantatry ny mpianatra fa zavatra impossible zany. Nanangataka an'izany ary tsy azo atao akory. Fa Petera sa nangataka an'izany, tsy fantany fa io Jesosy. Dia hoy Petera, araka le toteny vitiny hoe, na zahako mandray lesona, na zaho mahomby. Zao no anatin'ny sain'i Petera, andeha manandrana andeha eo ambony rano na io vitako, sanatria miletika eo Jesosy. Alleluia. Dia nataony zany. Nanao voady zao Petera zao tsy ala amin'ny Jesosy. Ny mpianatra tsisy nanao voady. Hoy tena mianatra za manao voady raha tsy hatanteraka. Fa za no tena anao, i Petera nanandrana nanao voady, somba tanteraka. Risky zany. Ny olona reto dia efa tsy sanana manao voady, ary be dia be ny olona. Ianareo ve mbola vonina androso amin'ny fampon'Andriamanitra? Aloha tsy mivoady, tsy le mivoady aloha tena Andriamanitra amin'ny tena tsy mivoady raha tsy handeha lavitra izy manao an'io. Alao mahita olona mivoady janao. Petera iamina tena vonina no faty. Fa rehefa tena tokony tokoa, teo ny mipotra ny fahalemeny, teo ny mipotra ny maha-olombelona anazy. Tsy ndraisin'i Jesosy ho tsininy zany. Hoy Jesosy ianao kosa efa vonina ianao. Farafakeliny ianao nanana ny fahavononana. Za tena ho anao ry havana. Sahiany manao voady aloha. Fa mifasahianao manao voady iny, atonganao andeha hiezaka hitandrina n'iny voady. Misy amin'izay tsy sa manao voady ninino zany itsy an'Andriamanitra. Sa. Satria efa tonga dia mivonona fotsiny za tsy hatatera tsy hanao an'izany, tsy ho vitako zany. Fa Petera niezaka, tena namoaka sabatra izy rehefa raikitra ny ady. Tena namoaka sabatra izy teo Getsemane. Voniny zany. Fa nisy ny fany. Nisy ny tonga teo amin'ny limitiny izy amin'ny maha-olombelona. Ayavana. Ny Petera io nametrahan'i Jesosy an'io adidy io, dia anisan'ny mpianatra niatrika ady matetika izy io. Misy tantara izay mampiseho ny tantaran'i Petera. Fa i Petera io talohan'ny nandeha nanasa mpianatra Jesosy dia nivesarana olana be dia be. Raha misy an'ilay hoe narano ny rafozam-bavin'i Petera. Petera dia any anatin'ny tantarany dia lehilahy tena nanana olana be izy tamin'ny asany. Nanana olana be tena navesatra be izy tamin'ny asany. Ary olana tamin'ny asany io nikitika hatramin'ny tokantranony. Dia nisy ny fotoana andeha anaty tarana natonga an'i Jesosy nanasitrana ny rafozam-bavin'i Petera. Tsy hoe Petera ireny nanana rafozana narary teo. Fa natonga an'i Jesosy nanasitrana ny rafozam-bavin'i Petera dia izao. Seka natonga fikorontanana, seka nahakasika ny asa fanompoana natao Petera. Ireo olana rehetrarehetra izay nanodidina azy. Voadidina olana. Ao amin'ny Petera, tahaka ny hoe tsy problema nitsony mihitsy. Ny nandao ny arato. Fa rehefa nahita Jesosy izy dia nahita hoe atony tsara. Ahita ataotry ny ahoana indray aleoko miafina ato.
to dia najanony ny samokely, najanony ny arato, tao angeny na tonga olana teo amin'ny fiainany, tao angeny izy ny tsy naompy ry avany, na dia asa voafehany ary, tao misy tsy fahombiazana Petera. Petera hoe alao iova aminao Jesosy. Petera rery no ny aiky, ny mpianatra rehetra mbola miteny daholo, Elia ianao, ianao Mosesy, ianao Isa, ianao Jaona mpanao batisa. Fa rehefa mba nanontaniany Jesosy ny mpianatra, anareo manao anao Isa, Petera rery no namaly hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Tao anatin'ny mpianatra 12 Petera no tena nandray an Jesosy aingana, tsy amin'ny mpisalasalana. Ao Kristy, izy ny Kristy zanak'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany reavana. Raha tonga an Jesosy niantso amin'ny Petera tany amin'ny farany ny Jaona 12 mialohan'ny isarahan Jesosy tamin'ny mpianatra. Hoe Petera, avy amin'izay ianao. Tadidiko daholo ireny zavatra niainantsika ireny. Taony ratsy, taony tsara, taony mamy, taony nangidy, taony nafinahitra, taony somary ohatry ny nahatohana. Fa reny rehetrarehetra reny, hoy Jesosy, mitambatambatra kehitriny. Dia tsapako Petera, fa azo fametrahana an'ity anjara ndraikitra ity ianao. Tao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra ny ainany reny, tena ampitombo an'i Petera foana Jesosy. Isaky ny erreur nataon'i Petera, dia nanangana azy Jesosy ary nampitombo azy tao anatiny tao. Dia nampianatra. Ny olona ampianarina, ny olona mandray fampianarana, dia olona tena feno fampianarana, dia iny olona iny afaka mpianatra ihany koa. Tsy misy olona lalao profna matematika raha tsy olona nianatra matematika. Ary raha mpianatra matematika izy dia tena mahay lavitra no mpianatra farak'izay mahay. Na misy mpianatra mahay be mihitsy ary zany ao anaty fianaranao, izy mbola mahay. Ny mpianatra ve dia isongona amin'ny mpampianatra hozy Jesosy. Zany hoe eto zany Petera andeha hamoky andeha hamahana ny ondry, dia hiandro ny ondry. Misy mpiandro ondry ve mbola very? Misy mpitondra ondry ve mbola very lalana? Misy mpamahana ny ondry ve nefa mbola mpivarotra vilona? Dia ny vilona reny dia amidiny mpamahana ny ondry reo. Zarava na teteny amintsika rehetrarehetra androany manao hoe te haniraka atsika Andriamanitra. Ary izao andro iainantsika izao, izao andro farany izao, dia tena te hametraka andraikitra sy adidy amin'ny mpiandro ondry Andriamanitra, satria mianaka ny ondry. Mianaka ao amin'ity izao tontolo izao ity tsy mahita ny ale ny ondry. Tsy mahita hohanina ny ondry. Tsy mahita ale ny ondry. Misy Jesosy tsy mba misy avela, tsy mba misy olavika ary tsy mba misy avelako verina dia iray azy. Fa tsy maintsy hananganako mpiandry tsara sady matoky. Mitodika amintsika rehetrarehetra rehefa tandondonondoza ny ondry ry havana manala amin'izao fotoana izao. Amin'izao andro farany izao tandondonondoza ny ondry kelin'Andriamanitra. Be dia be ny olona mitady an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Betsaka ny olona te hivavaka ary mampalahelo mahita olona tonga anatina fifahazam-panahy. Fa ianao amin'ilay fahalalànao ny amin'ny filazantsara dia mahita ianao fa tsy tokony mbola io ilay fifahazam-panahy. Misy olona mifoha avy eo mpandriana anankiray dia mivadika eo amin'ny fandriana anankiray. Dia foana toritenin'ilay pastera namanay izay hoe ianao izy izy raha tokony andeha ho any Tamatavy ny tray andehananao nefa ianao any Antsirabe. Dia hitanao hoe diso lalana izy izy vonikara voalohany fotsiny dia efa hitanao hoe tena mankany Tamatavy ty train ity. Ny zavatra ataonao voalohany izy izy tonga dia velah eo amin'ny gara. Alleloia. Ary efa miala eo amin'ny gara ianao dia tonga dia miova train mihitsy ianao, train mankany Antsirabe. Fa tsy hoe mivoaka amin'ny
vacan anankiray teo aloha ianao hoe disolana ny ty vacan ty tsisy ty tain ty dia miala amin'ny vacan anankiray eo alohana dia mivadika amin'ny vacan ao ariny raha vo zay ozy izy dia tsy miova train ianao fa miova vacan fa zany afa nateteny amintsika tamin'ny tenandro itsika dia nitory momba ny amin'ny mpaminany sandoka sy ny amin'ny fitaka ataon'ny devoly amin'izao fotoana izao a dia mba te hijery ny ondry ny Andriamanitra ary Andriamanitra dia te aniraka Petera ary ireo Petera ireo dia Petera efa voazatoetra ireo fa raha ireo no Petera mbola nona be a araka ny tempo tamin'ny hoe raha tokony hamahana ny ondry izy dia izy aloha ny fanany tsy nandehandeha fotsiny ngery avana ireo zavatra rehetrarehetra miainan'ny mpianatra rehetrarehetra androany zany ny fanontaniana raha andeha hanao san'Andriamanitra dia ny anontaniany Jesosy an'iny olona iny dia zao fotsiny tia avy ianao andeha hanao san'Andriamanitra zany Petera fanontaniana hoe tia anavy ianao eno izy Petera raha tia anay ianao dia mandeha anay raha tia ianao ny zavatra ataonao dia zavatra ray ihany roa fany ny ondrikely koa dia andraso ny ondriko raha tian'i Jesosy zany tsika amin'izao fotoana izao ny porofom-pitiavana an'Andriamanitra zany rehefa teto sy ao anatin'ny filazantsara raha tia azy sika dia andeha hamahana ny ondry andeha hitandrina ny ondry aza resy lahatra fa anisan'ny porofom-pitiavana azotsika menan'Andriamanitra ihany koa zany azotsika atao ny manome porofom-pitiavana an'Andriamanitra sy maneho amin'Andriamanitra hoe zange tianao Andriamanitra tsy amin'ny alana fanaovako zavatra hafa hoe andeha hanao film evangelika fa tiako Andriamanitra mety fanampiny amin'ny asa fanompona ihany reny fa ny tena porofo hitenenako fa tiako Andriamanitra dia tsotra ihany hofanako ny ondry keliny a dia andrasako ny ondry andraikitra ngezabe nge ravana ny zao asa ataontsika izao zany no teny anao ary zany mahatonga antsika foana hoe Jesosy tsy niantso olona tany an-trano niona tamin'ny indre mandeha fa niandry an'ilay nanontany an'ilay lehilahy efa hitany teo foana hatramin'ny ora farany teo alleloia hatramin'ny ora voalohany teo Petera mbola tsy henontsika mihitsy zany hoe Petera nandeha nandeha niona tamin'ny mpisorona sy ny sy ny sadoseo sy ny fariseo zany Jodasy nandeha nakany fa Petera teo foana hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany araiky ny iranenika hoe hatramin'ny farany antsika sy anao Jesosy hatramin'ny farany alleloia rehefa hifidy mpiandry Jesosy tsy reny olona nandalondalo fotsiny reny fa totoy Jesosy ianao hitako eto foana Petera hitako daholo ny antsika ataonao mety venao dia nivoky isany Jesosy Petera hatramin'ny hetrany Petera nalohany Jesosy tsy navelana nanjava mahory Petera satria ametrahany anjara andraikitra ngezabe feno ny fanamasina Petera nakira tao amin'ny efitrano ambony Petera tsy nisy olona nitory teny taminy fa tonga dia fahitana ny tonga halleloia milohan'ny asa ao ataony dia fahitana ny tonga tao amin'ny efitra ambony Petera tonga dia latsaka ny fanamasina nahazo fanamasina amin'izay Petera miona tamin'ny lehilahy anankiray malemy teo amin'ny vavadiny tsara endrika tsy ny fahadianana tsony Petera fa naseny mijery azy sisa ilay olona rehefa nijery azy dia sitrana sady nitsangana zany teny atsika zao ianao zao tsika misy ny fotoana anangona atsika fotsiny anangona herin'Andriamanitra ho avy ny fotoana rehefa tonga ny fotoana hanendrenanao io ho mpiandry sy mpamahana ny ondry dia tadidriva eo ianao ny amoaka izay vona zany mahatonga antsika tsy maimaika tsika rehefa mba mitaizataiza raha-panana ekizy eto amin'ny gropona eto dia zao ny anay zay tsy mamaika amin'ireo zany ary mampianatra andreo aza maika reo ato aminay ato raha reo tsy nanarina hatramin'ny voalohany
mety efa nisy profety teto tena koaesa amin'ny raha tsy menatsina sampatian'nympanandriamanitra kosa ka dia za foana ny andian'nympanandriamanitra fa za teteny anareo ipetery fotoana elany zany telo taona sy tapany ny raha tamin'ny Jesosy mbola tsy nankaiza mihitsy izy aloha ao avy ny fotoana ametrahana zavatra izy fa raha io ny araka tamin'ny Jesosy enim-bolana to dia anao profety sy sisa tery ananina tery tsy nameny Jesosy hitandryrao mihitsy satria tsy nataon'ny olona taitaitra io ry havana tadidio ao avy ny fotoana rehefa mbola eo amin'ny toeranao aloha miondry dia minana tena minana manao fa voky fa ho avy ny fotoana mpiandro indray ianao mpiandro ondry ijovy avombelona aminareo a izay mivady taloha dia mbola tsotra amin'izao hoe mitondra zavatra ohatra izao fa nentina ary zay koa tsy mbo mamaiky izany hoe ohatra tsika mitarika malagasy ohatra mpira malagasy mantsy dia manao an'izay foana efa veriko eto foana hoe mamparero mitarika malagasy a zareo zao misy an'le mpira hoe les beatles ohatra na hoe reny hoe ina moa le mpira amerikana malaza be iny tsisy misaraka izany ny olona fa eny dia samy efa 50 taona 70 taona mbola tarika anankiray fa ny antsika hoe misy tarika anankiray mba malaza dia tamtamikeo misaraka reny dia mandeha rery dia lasa mandeha rery dia mandeha rery dia mandeha rery satria maninona tsy le tsy tetazona an'le hoan'ny besimary fa te aka samy rery tsy mahasoa reny rehefa tonga ny fotoana nentina foana aloha izay mivady dia nanovo zay a tena nanovo ary tsy maika profety miaraka amin'ny lamba fotsy kely eratanina tsy tsemokary dia misy an'iny varina mihitsy zany fa ingeravana malala rehefa ianao mitovy eo amin'ny toerana hoe mpiandry ianao a famahana ianao a dia tsy mitovy amin'ny toeranao taloha ntsony eniko anareo a anazaveko zavatra anankiray nareo hitanareo hoe connexion antsika io azaveko zavatra nareo misy fotoana zao nareo a gaga ohatra hoe ary ahoana zany connexion ako zany fa eo mihitsy any no mijery live a mety le izy nefa manao zoom tapatapaka be ao anatin'io serasera ao anatin'io connexion io misy karazany anankiroa misy a rehefa mampiasa an'io connexion io zany tsika dia misy ny atao hoe download dia misy ny atao hoe upload le download a miasa tsy dia ilana connexion be dia be ny download ohatra zao ianao a nareo zao any an-trano mijery fandarana dia tsy dia mila connexion be dia be nareo fa tonga dia mahita vidéo dia hitanareo za mihira amin'ny YouTube mijery film amin'ny YouTube mijery zavatra publication amin'ny Facebook mijery vidéo mijery ohatra zany dia inonareo a connexion kely fotsiny ilainareo fa rehefa tonga eo amin'ireny upload indray a dia zao indray ny upload ohatra izay zao mampiasa upload izay zany mandefa an'io vidéo io dia tsy mitovy ny connexion lanitsika tsy mitovy ny connexion lanitsika rehefa nanokatra ty akiradio ty zay vao nafantatra an'izany satria nampianarina an'izany fa io zao a ny fandefasana in'iny radio enonareo iny maneran-tany ny akiradio zay zany zao amin'iny a eo amin'ilay toeran'ilay upload zay zany amin'io a miainga deto amin'ilay dia manaparitaka fa raha download izy a dia misito mijeryjery rehefa n'olona fotsiny samy hafa zay dia izay zany zao tsy afaka mipetraka amina toerana kely connexion tsy mandeha ny radio raha vao kely ny connexion satria izay le izara upload zany zao zay zany zao hatramin'ny nanaovana antiasan'Andriamanitra dia mampiasa ny upload foana zay ny upload foana zany zay up ambony dia down ambany inona tiako atongavana amin'izay tsy mitovy ny énergie ilain'ny olona zay mandray sy ny énergie an'ny olona zay mizara tahaka n'le teny resahako na momba ny connexion teo
le tsika zany zao tanjaky ny connexion tsy mitovy, ny finanana connexion tsy mitovy satria zay mampita. Raha ny aty aminay ny ratsy ny connexion dia manao an'ireo zao nefa dia farany tapahanareo ka leobenareo. Fa ianareo kosa mahita tsara mihitsy nareo, fantatreo zany miakanjoka bleu carreau. Ny anjaranareo dia mampiasa an'le download nareo, connexion kely ny ilainareo. Fa ny an'le mampita, le mizara tsy maintsy ambody. Ary ezaka ny filatrana dia testena aloha ny debian'ny connexion. Testena afaka testena zany ampianaritra reo mitestena zany rehefa hifilatrana reo sao dia mba tsy mahazo mba tsy mahazo connexion eto misy toerana tena lasa tena teneko anareo zany re fi zao mitanjaky ny connexion any ato ampianarako anareo vetivety dia ilaina ny fampatarana zany isaky ny filatrana zay ny filatrana dia ny ataoko voalohany miditra ao amin'le trano atao donné mobile dia testena aloha ny connexion satria ninona satria nge izary raha ny amin'ny fizarana dia fa ratsy ny connexion tsy zara tafiditra any aminareo na tsara raha ny connexion anareo raha aty aminay ratsy dia tsy maheno ihany nareo toriteny hafa ny henonareo mba hatonga ny toriteninay hoeny tsy maintsy tsy misasure tsara zay fa ambony tsara ny amplodinay dia matahaka izany petera ry havana teneko anareo rehefa sabata ohatr' zao dia mba hitsovavongena kely aminareo zay mba ho fantatrareo hoe inona moa zany ny zavatra mitrango rehefa ohatr' zao dia izay zao izao nareo ampisehoanareo zao misy décoration vaovao dia ny zavatra hitanareo any tsy mitovy amin'ny zavatra iainana ety tsy voatery mitovy. Ny zavatra hitanareo any le zavatra efa raisy, le zavatra efa fini. Dia hitanareo eo mahita tononkilonareo, mahemirinareo, mahinao mampirina mitarika fotoanareo mahita namitory. Dia eo nareo mandray hery. Fa izay indray tsy maintsy talohana zao zay dia mandray hery. Tsy hoe tsantsika dia hiaraka andomarika mitarika dia hiaraka tombo eto vao andray hery anovo hery hiaraka aminareo tsy possible zay. Satria izay eto efa miaraka amin'ny fikirakirana amin'izay, amin'ny fampitana. Teneko anareo fa mizatra mampimengy rehefa nyity fandarana ity dia tsika mantsy ity fandarantsika ity dia tsara fantatrareo fa fémaison be mihitsy nyity fandarantsika ity. Tsy mametratra miteny amin'izany. Io décoration hitanareo reo kirakira rehetra rehetra dia fémaison tena hoe tolotsain'Andriamanitra. Dia izao isaorana an'Andriamanitra aloha zao tsika rehefa mba ampy fotoana fa tamin'ny voalohany manao an'ity ilay ity izay mivady fa tena sport manao fandarana ity sport tena teneko anareo sport sady mampime. Hitanareo zao tena hoe ty zavatra ataoko ity io zao za hitanareo zao zahako isotrano-kely dia tsy hitanareo dia hita amiko rehefa hitanareo alleloia dia indray dia tsy hitanareo dia isotrano amin'izay ary aloha azavaiko anareo mantsy ny ady zao aloha ampiana asiana rano kely. Alleloia. Dia iny amin'izay ady hitanareo dia raha averiko indray indray tsy hitanareo. Alleloia. Fa iny ady hitanareo. Hitanareo zavatra nataontsika iny tamin'ny mbola tsy amin'ny fitaovana zao tsika isoran'Andriamanitra fa nitoloran'Andriamanitra saina dia men'Andriamanitra fitaovana dia nitombo tsikelikely teo fitaovana fa tamin'ny voalohany tsy mbola afaka manova an'izany za zao averiko any tia zao eto dia manova io dia tsy hitanareo dia voandray hitanareo zahaka any zao navitananao an'izay fa taloha tsy izany. Fa taloha mandeha mihitsy ny ampanovana io dia mandeha ohatr' zao dia manao ohatr' zao dia verina eto dia miova iny. Rehefa tamin'izany tsy maintsy afenina hoe tsy eo dia ho anareo nanaraka live tany amin'ny tamin'ny 2018 any dia misy fotoana nareo mahita namana ohatr' zao ohatra mitarika fotoana mampinina dia eo kely tamiko manao ohatr' zao manao ohatr' zao na nareo mahita tanako manao ohatr' zao tamin'ireny mbola manuel be mihitsiny dia mbola tanana mihitsy no anovana ny bouton eo amin'ny téléphone io. Fa tena nampime ilay andro liova téléphone ka téléphone io samy manana ny configuration any dia misy place zany hoe aiza le bouton no be arakaraky ny téléphone arakaraky modèle ny téléphone fa indray andro liova téléphone zay dia nitsombadika ilay téléphone dia rehefa nitsombadika ilay izy
dia afatanteraka hatram'izay ohatra rehefa manova an'io dia ohatra hoe ato le bouton dia ary fotsiny ahako dia tarika fotsiny tarika iny dia manova fa tamin'izany le bouton ohatra hoe vadika eto ohatra eto nasika ohatra eto zany ohatra eto amin'ity tanako ity manova le izy dia zany raha anova eo tsy maintsy hita be ety io fa anova dia natao tamin'izany mandady eto ambanin'ny tany dia manao kosy voatra zao dia matory eo ambanin'ny telefôny eo manao zao zany tsy hitanareo dia mamesiny any mampinina abateo hoe dia mamadika an'izy otrao mba tsy hitanareo fa nareo mika aleloy fa zany miaika koa tena ohatra ny atao ny zamatsy matetika miolany ty tanany ity dia manao ale izy tsy fantatrareo mihitsy zany anareo mety aleloy amen nareo mety mandalika vavaka beria kirakira rehefa hivadika ny hira iny zay ohatra le commando tamin'izany dia manao an'izy ohatr'izao mba tsy hitanareo miolana mihitsy ny lamosina ambany ao tamin'izany ino zany tiako atongavana ny tiako atongavana dia zao tsy etotsony zay anovoery fa apitahery aleloia ary zany mihitsy ny anany petera teto tsy amahatena petera fa efa amahana ny olona tsy andro ny tena ny petera hoe mbola tena iady amin'ny karazana fakam-panafy izy fa efa iandry ravana exercice be tamin'izany zany ohatra raha bebe hiry mampionina dia ny arivany ady nefa manohatry zao ohatry sisa vao bebe hiry amiofo mampionina patatara tamin'izany oy vadika ia dia fa iny vadika le telefôny nareo tsy maintsy mena zavatra tsara ingery avany tsy mora ny tiako lazaina aminareo raha ao anatin'izany moa mbola izay koa mbola tena tsy maintsy eo vao nomboka anovoery mbola nomboka eritreritra ny zavatra resahana sy sisa dia tsy mety fa tsy maintsy mialohan'izay dia fa naminovoery areo izay mivady mialohan'izany ny fotoanandroany zany rehefa tonga amin'ny toeranareo hoe izara amin'izay dia efa misy zavatra ny anatinareo efa misy zavatra ny anatintsika aleloia le ondry ke tsy maintsy fanana ary tsy maintsy andrasany fa manana ondry vao nikeso zavatra hitanareo zao zay dia anisan'ny mba hoe entina isorana anareo mba mifidy ianan'izao filazantsara zao dia mba manana zavatra na dia afinahitra ny masonareo ary na dia afinahitra ny masonareo ary zay miezaka isaky ny vita vakansa zao fa mandeha vakansa dia miezaka foana zay manolo décoration ina moa ny anolona ina folo taona reny eo maninona satria zao tianay Andriamanitra dia ajaina ihany koa nareo zay nge fany mba mahita nareo ety dia na dia io arika mety mba mahatamana io mba le tsara kosa anao mba hijery misy olona zay dra mandany inona koa dia any États-Unis ao bazareo dia tia France zay ka fa nasinana io aleloia ho an'i Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany areo fa nateteny aminao androany fanotaniana ny apetraka amin'ny petera tia avy ianao rehefa tia ianao ndana amin'izay ary fa anyoka ny zavatra tsy maintsy ilayntsika dia mila tia an'Andriamanitra tsika dia mila feno hery koa tsika tady dio le upload ny teneniko anao teo mila matanjaka raha ianao le izara no kely kokoa ny connexion anao amin'Andriamanitra mino le fizaranao dia taraiky ianao ary tsy anao indray ny mpiandro ily amin'izay fa anao indray ny andrasan'ny ondrikendro-toana tadidio misy fotoantsika mbola tsy amin'ny fahalalana dia hitariky tsika tadidio ao anatin'ny olona tarianao misy olona mety mahay lavitra no ianao dia ianao indray ny andrasan'ny ondrikendro-toana ao fa tena nyparao ino zany mba lazainy ahoana tsara hoe momba le apokalypsy toko 12 ohatra ravana ny fiarahanao fikasokasohanao sy ny fiarahanao amin'ny Jesosy ihany aleloia amen na ravana ny ahafahan'Andriamanitra ihany koa manome anao ny anjara ndraikitra ambony anorina fiangonany petera iandrondry petera ary zany tenanao fa na ny toe-ponao mila manana toe-pon'ny olona mpitarika hitarika olona mila manana fahasahina ianao mila fatokinan'Andriamanitra ianao za tsaroako tsara mihitsiny
tamin'ny zavona nanomboka any anatrano lomano. Lesona be ngezaka teo amin'ny fiainako ty mba zaraiko aminareo. Araka le teny vakitsika teo nampianatra ny tanako hiady ianao Andriamanitra, dia za tena mahatsapa mihitsy andriavana hoe tiana Andriamanitra. Hianatra Ilomano tamin'ny zahako eo amin'ny 9 taona na 7 taona teo no hianatra Ilomano. Rehefa hianatra Ilomano dia tonga ny andro sabotsy anankiray, isaky ny sabotsy tamin'izany no milomano. Tsy haiko zao nareo mbola raha misy mipetraka amin'ny faritra Ankatso iny, tsy haiko raha mbola velona any le atao hoe Dadapoly. Efa maty Dadapoly efa maty Dadapoly. Izy mahita nageur atao amin'ny piscine ao Ankatso, ka mamako mantsy mpiasa amin'ny université tao Ankatso tao. Dia nandeha milomano tao zay. Rehefa tonga ny fotoana ianarana dia zao. Rehefa tonga ny fotoana ianarana dia tadidiko tsara manakidina raha mihitsy olona 7 zay, mpianatra anaky 7 zay no tonga hianatra. Dia ny olana nefa za tara tamin'ireo anaky 7 ireo vao tonga. Efa tonga aloha teo ny enina, amin'ny 7 sasany no tokony ho tonga satria miditra ny fampianarana amin'ny 10, fa zako amin'ny 10 mihitsy vao tonga. Mbola kely dia efa tara lava. Ny voka-dratsin'izay ny isan'ny fitaovana, misy an'ilay ceinture, tareo ceinture mampisigevana reny anakenina ihany ny isany tao amin'ny piscine ny Asut tamin'izany fotoana izany. Enina ny isany, tsy ampy anankiray zany, zay rehefa 7. Za le tara zany tsy nanana. Nefa raha vao hianatra mihitsy ireo dia mila manao an'iny, hitanao le ohatry ny fekiba izy dia misy an'ilay ohatry ny polystyrène miantokantony ireny. Dia rehefa manao an'iny zany anao tsy bouet, mianatra milomano amin'ny bouet tsy mampahay, fa le ceinture iny no sécurité anao zany. Dia tsy ampy le izy. Anakenina ihany ny tao fa ny anankiray tapaka. Ka hoe le fafito zany le tara zany tsy nahazo, dia za zany le tsy nahazo. Dia nieritreritra hoe anao ve hianatra Ilomano sa hijanona aloha dia mihandry ny koronreto zazy reto vita dia zay vao misy ny fitaovana. Dia za nanapa-kevitra ny hoe zaho atompoko anao. Fa za zany tsy manana ceinture nefa vao hianatra Ilomano voalohany. Zao ny tenin'ilay maître nageur tamiko, rado ao izy fa tsy miletika zany ianao. Ko raha tsy miletika ma zany aho, raha tsy miletika ahoko, inona ny tokony anaovan'ireo ankizy ireo an'iny zavatra iny? Azonareo le izy le ahako, inona ny tokony anaovan'ireo olo ireo raha tsy miletika akory raha tsy manao an'iny ary? Ozy izy le maître nageur, zavatra tsy izy jery anao rehefa miteny hoe misaoty dia mamonjy an'iny, misy perche be zay eny aminy, vy lavalava be zay famonjena ny olona miletika. Dia zao izy misaoty ianao dia mamonjy an'ity perche ity fotsiny. Fa zao izy aza matahotra anao. Fa tsy voainao ny olona tsy nanana ceinture ampianarako ny lomano. Dia ireo olona enina miaraka amin'ny lomanao zany tonga dia matoko tena satria manana le ceinture dia mitsoraka dia mandeha. Fa za miandry dia mijery any Dadapoly. Mijery any Dadapoly tsara. Ary rehefa mijery any Dadapoly tsara dia matoky an'iny perche be an'iny. Dia zao ny ao an-tsaiko. Za ve dia ho faty andrano? Andeha aho dia nanomboka ny saoty amin'izay aho. Tsy nisy ceinture, tsy nisy nina. Nilatsahako tao anaty rano voalohany teo amin'ny fiainako, tsy nanana fiarovana aho. Fa za kosa efa nampanantena iny Dadapoly, fa tsy miletika izany aho. Nanomboka tamin'izany dravana dia tsapako, nanana fahatokiana aho, nanana courage aho. Ary ny tena avantage nietreritra tamin'izany hoe tena vomampy afantarana efa tsy nanana ceinture. Fa ny tena marina ny vadika ho lasa tombona an'any izy satria izao ireo ankizy rehetrarehetra nanao ceinture ela be vao nahay ny lomano ary na dia efa nomboka anay ary tsy sanana an'iny. Fa matahotra sao dia tsisy an'iny. Za tompoko vao nanomboka anay andra dia efa tsisy an'iny. Vetivety kely aho dia nahay ny lomano. Vetivety kely aho dia sananao dinga. Ary lesona teo amin'ny fiainako izay teny zay hoe tsy miletika izany ianao. Dia tsy miletika. Ary tena tefen'Andriamanitra ary avako malala. Ary zany efa tonga eto amin'ity toerana hitoriako tenin'Andriamanitra, ampaherezako ny olona, dia za misaotra an'Andriamanitra hoe efa ela ihany Andriamanitra ny nampimaninao. Nanao skoto izay ary rehefa nanao skoto izay dia tamin'izany 10 taona no niditra nanao skoto voalohany. Dia rehefa nanao skoto dia to dia napetraka ny chefinay loha Tsokajy tamin'izany, chef de patrouille. Dia raisinao hoe mandeha milasy dia vao 10 taona dia efa mahay mitondra ny ekipako. Dia miteny hoe zao zavatra tokony hianina mitondra an'izao
ianao mitondra zao ianao mitondra angady ianao mitondra famaky ianao mitondra voamaina ianao mitondra vary zao ny ataotsika rehefa mandeha dia zany mitaridalana misy fotoana very zay very lavitra be mihitsy maingo Ambomalaza zay tamin'izany andeha tongotra ho any Carion misy toerana fitsangatsakana hoe Enjep tamin'izany tsy haiko na mbola any dia za sy ny namako nanita dalana dia very dia nanao autostop dia nety ny olona tany Anjepy hoe any Anjepy satria rehetra hoe Enjep vena hoe Anjepy zavatra fanalavitra be kilometra be dia be mihitsy tonga tany Anjepy zay very ny olona rehetra tonga tany amin'ny niala teo Ambomalaza zay tamin'ny folo maraina ny olona rehetra tonga tany amin'ny olona farany tonga tany amin'ny lasy amin'ny 3 arivo fa zay amin'ny 5 sasany alina vao tonga satria very mitomany namana fa ianao tsy mitomany fa zao ny atsainao tsika ve dia ho very 12 taona ary avana efa tena 12 taona tsy nanaiky vezana tsy nety kivy aho hoe tsy maintsy tonga any tsika mitarika ny olona misy mitomany ao misy zokonao fa mitomany fa ianao ohatry nefa ela ohatry nefa tamin'izany efa nataon'Andriamanitra andana fa tsy very zany manaraka signe de piste aka tsy nanaraka signe de piste zay raha nabavy Bartela tandafa nanita-kevitra hoe zao alors iny andeha andinana fa tsika anaraka poto satria ty poto ty miaingeto mandeha mamaky vaky arabe any iny fa tonga any amin'ny arabe any iny zay mba hevitra iny aike le poto rehefa tonga misy ery amin'ny tendrombohitra iny vao misy poto fa tonga dia rano atao ambany ohatra zay ny tsy tao an-tsaina zay ny nahaverana efa nanao sikotokoa raha bavy Bartela tiako lazaina dia zao mila nitraikefo tsika nalovantsika rehetrarehetra ireo tena ilayntsika amin'ny fitorana ny ohatra ny zavatra nalovantsika rehetrarehetra tany ilayntsika ry havana nafa misy fotoantsika araka ny teny taminareo Petero dia olona feno problème amin'ny fiainany ary ny mpianatra Jesosy reny kely avana teo ampiarahana tamin'i Jesosy disy tamin'ny mpianatra Jesosy kely ny tolona problème matetika misy fotoantsika mitety ozy le olona latsika tamin'izay hatramin'izay nenako ao izy ohatrany tsy manety afapo zany fa misy olana foana izy fiainako ohatrany tsy manety tonga dia tafavoaka be zany izy ohatrany misy olana foana nyfantariko amin'izany olona zany fotsiny dia zao fa tian'i Jesosy fotsiny ve ianao sa tsy tia fa raha tian'i Jesosy ianao tsotra fotsiny fa andro fotsiny miontra tao ampianatra Jesosy tao ngeravana ary Paoly zany ngeravana ka nisy aretina taizana aretina ary Paoly rehefa nompon'Andriamanitra dia nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy tena fao amin'ny aretina intelo izy izy nangatahako an'izany fa zao fotsiny valy tenin'i Jesosy mandehana fahampoanao fahasoavako Korintianina faharoa zany teny zany mba tianao hita Korintianina faharoa izany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba ilan'izany tamiko rehefa hoy izy tamiko ampoanao ny fahasoavako fa mieriko dia tanterahana amin'ny fahalemena mainka sitrako nirehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy ato amiko tsy sitrahan'i Jesosy ny aretina taizana aretina ny Paoly nefa be dia be ny olona taizana aretina sitrahan'ny Paoly dia sitrana misy fotoantsika mpanompon'Andriamanitra reto ry havana misy zavatra tsy hananantsika fa misy olona mangatavavaka mba hanana an'iny dia hanana ny olona ny zavatra ampahery anao androany fa ianao toetra foana ho upload foana ianao misy fotoana mba mangatavavaka fa ohatra zao dia ianao miteny ny atsainao ny zako ary mba mangataka zavavaka zany lalao entina androny ianao misy olona taizana aretina entin'ny Paoly ambavaka tonga dia sitrana nefa Paoly taizana aretina fa zao ny zavatra mahavariana tsy mbola voateny tao anatin'ny baiboly misy ny tany rehetra nalovan'ny Paoly nihetsiky ny aretiny ka narary Paoly zay ny mahatonga amin'ny Paoly teny hoe fahalemeko ny fahatanjahako ao anatin'ny fahalemena ao zany eo koa Andriamanitra mampahary azy ary eo Jesosy tena te-hampiseho mihitsy hoe manahoana raha olona salama ianao ny mahavita asan'Andriamanitra eo zany hoe satria za salama fa raha olona tsy salama ianao nefa mahavita asan'Andriamanitra mihoatra n'olona salama eo ny tsapanao fa tena Kristy ny herinao tena Kristy ny tanjakao fanontaniako aminao fotsiny androany hiandry anao ho sitrana ve ianao hiandry anao tofanam-perina tsy misy ohatranao ve sa androany ianao anaiky hoe za Jesosy tianao
tsy fahasalamana be ny ilain'i Jesosy, tsy fahasalamana be, tsy hoe zavatra be inona ny tena ilain'i Jesosy, fa ny zavatra rehetra rehefa atao amin'ny fitiavana ry havana, izay ny tena sitrak'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Mila fitiavana an'Andriamanitra ny fanompotsika an'Andriamanitra. Fa hanahanao fivadikana 7 andro isa-taona ianao fa tsisy fitiavana an'Andriamanitra, dia tsy azon'Andriamanitra ametrahana ninona isika. Fa za miteny anao, mety tsy dia amin'ny fahalalana angamba ianao, mety tsy dia mbola tsy dia amin'ny fahalalana ten'Andriamanitra ve ianao, mety tsy dia ampy tsy fantatro na niendrika ao ary ohatr'izay hoe zavy dia aresy lahatra olona. Ndao orombantsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra zany. Ny fanontanian'i Jesosy tamin'ny Petera, Petera, ianao ve tena mahay manazava apokalypsy? Ianao ve tena mahay manao an'izao zao? Ianao ve tena mahay manao délivrance aloha e? Fa satria aseko hitondra ny ondry ianao. Nanontanian'i Jesosy amin'ny Petera, tia fotsiny ve ianao? Eno izy Petera. Fa tena tia ve? Eno izy Petera. Tena confirme ao fa tena tianao aho izy Petera. Hoy Jesosy mazembe, tena ianao malala fa tianao aho. Zao ary andraso ny ondriko. Fa olona tianao ohatranao no tiako miandry ny ondry. Loza mitatao an'ny ondry raha mpiandry tsy tian'Andriamanitra mitondra azy. Riavako, loza mitatao amin'ny ondry raha ny mpiandry azy olona tsy tian'Andriamanitra. Ary Jesosy sarotiny. Za zany teteny aminao, raha eto amin'ny fandarana andramoka izao tsy manao dokam-barotra aminao akory. Fa raha ny amin'izay lafin'izay dia mahazo matokanareo. Fa tian'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra eto. Halleluia. Tian'Andriamanitra. Ary ny zavatra rehetra atao amin'ny fitiavana mba hamahanana ny ondry, mba hindrasana ny ondry. Any aminao any mijery eto misy Petera maro efa itodian'ny mason'Andriamanitra eto. Halleluia. Be mivokatra ozy ny ten'Andriamanitra fa mampiasa ny vitsy. Tsy possible ravana raha mandritra ny 30 taona izay mivady foana ny eto. Fa raha isy fotsiny raha izay mivady zao mba misy olona 570 mijery manaraka. Misy Petera anankiray indray misy olona 50 ijery zavatra ray ihany no toriana. Eto zao eto amintsika eto zao mahafinaritra fa misy olona zao eto na voalohany zao izay mivady foana manao délivrance eto, fa eto zao efa misy olona any ambadibady eto amin'ny groupena eto, misy olona marary tonga dia mahatsapa izy hoe aisiko izay andraikitra izay dia izy nanao délivrance. Sitrana le olona, sitrana le olona. Misy ranabavy anankiroa eto mikambana fampianatra, andaontsika raha pasitera mety mbola sahirana reraka mety mbola beasa, andaontsika hanao délivrance an'ity olona ity. Izay tsy nahareko hoe misy olona any délivré, fa le olona efa mijoro vavimbely hoe sitrana no tonga aty aminay. Alleluia. Alleluia. Mitsotra aminareo amin'ny rahavavy fantatrareo izany olona teneniko eto za fa tsy tonoko ny anarana. Ary Petera kelin'i Jesosy, toy izy fa tsara. Ataovy amin'ny fitiavana. Antanio isan'andro isan'andro ny tenareo, tiatsika ve Jesosy? Tena tiatsika ve Jesosy ty? Raha tiatsika Jesosy, andao efa niteneniny tsika. Efa ela niteneniny amin'ny Petera. Enany koa efa niteneniny atsika. Endraso amin'ny ondry, fahan'ny ondry. Ho fahanany ianareo, ho endrasany ianareo. Satria tianay Andriamanitra, satria tianay Jesosy. Riavana. Mivoaka daholo zao ny miaramilan'ny devoly. Voaka daholo zao ny azoan'ny devoly rehetrarehetra. Miezaka mandavo ny olona. Ndao hitsangana daholo ny Peteran'i Jesosy. Ndao endrasana ny ondry. Fa very ny olona. Very ny olona riavana. Androany tonga aminao ny fanontaniana. Angelina Diamant, Riangonirina Rodriguez, Riam, Ritina Rakotoarzaka, Risoaviva, Rilantinirina, no tiava ianao. Io zany hoe za tena tianao Jesosy. Fa tsy maintsy mbola antany anao fanondroana ny fanotenony Jesosy. Fa rehefa tena azo ny antoka fa tena tia azy ianao, tsy maintsy hotonga aminao ny hafatra mafonja manao hoe fa amaro ny ondrikeliko dia andraso ny ondriko. Fa tsy tiany Jesosy ho very ny olona amin'izao fotoana izao. Miandrandanao ny asan'Andriamanitra, miandranao ny asan'Andriamanitra. Mitodika aminao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Anaiko ve ianao? Raha ianao ny antsoina androany hoe endraso ny ondrikeliko. Fa toky sy mino fa vorenao izay hafatra izay. Hivavatsika amin'izao fotoana izao.
ianao hiritsika rehefa aveo a de ivavaka misy ankizy anankiroa ato amin'ny groupe zay maresy a ary ivavaka amiko eto amin'ity androany ity. Mpianatra anao Jesosy androany tena aza miandry anao tanteraka ozy rety za dia mbola ohatry ny taizana retina Paoly koa taizana retina. Petera mbola teo nisy fahalemena kely fa Petera tena niteny hoe za tena tia anao Jesosy, tena tiako ianao Jesosy. Endraso ary miondriko izy Jesosy. Raha tianao Jesosy ho sarotiny ianao amin'ireo ondrin'ireo, tsy ondrinao reo fa ondrin'i Jesosy. Raha tianao Jesosy tsy maintsy ho saro-piaro amin'ireo ondrin'ireo ianao. Jesosy mila olona ho saro-piaro sy tandrina tsara ny ondrin-dray. Ho tahiny tompany antsika menakavy. Marina teny mitojo loatsy tsika fizarana fahatsapana aloha androany rehefa sabata mantsy fa tsy dia asitsika fizarana fahatsapana intsony fa teo dia vavaka sirana ataotsika raha tojo fa amin'ny fandarana antsika no fizarana fahatsapana. Efa telo sabata zay tsika tsy fizarana fahatsapana intsony teto amin'ny sabata ka hivavaka avy hatranytsika. Za teteny aminao ianao inge fa ela nijeren'Andriamanitra anao gavana ary efa nivokisan'Andriamanitra ihany koa ianao. Ahoana ny ahafahanao mamotsy raha tsy efa voky alohany? Ahoana ny ahafahanao ampahery raha tsy efa nampaherezina aloha ianao? Ahoana ny ahafahanao iandry raha tsy ianao aloha ny efa ao tsara? Ripetera ty ava ianao, mony fitiavanao ava mihoatra noho ny an'ireo, zany hoe mila mihoatra, mila midepase zany ianao. Andreo mpianatra ireo ny amin'ny fitiavanao an' Jesosy. Raha ntenenindreo hoe ty avy ianao dia tsy nitenindreo hoe ty, fa mifanontanian' Jesosy mony fitiavanao mihoatra noho ny an'ireo va. Zany hoe androany ianao le tena misy hoe tena ty be anao a Jesosy any. Za tena ty be anao, vomalitsika no nitoro-teny fa misy compétition foana eo amin'ny fiainana. Fa na dia io miara-miazakazaka aminao io aza ravana, na dia samy teo aza ny mpianatra ravana, mbola nisy foana ihany ny compétition. Tsy rahatsika ny compétition ravana e. Fa na dia ny fitiavanao an'Andriamanitra raha azonao hifaninanina amin'ireo mpivavaka rehetrarehetra hitanao ireo. Hoe za Jesosy tsy anaika raha tsy ty be anao. Tsy anaika ataoko manatombo ny fanimpoko anao, ataoko manatombo ny fitiavako anao. Afaka miteny anao androany hoe tena tianao a Jesosy any. Ianao ve raha afaka metrahan'Andriamanitra ndraikitra androany na miteny Andriamanitra hoe ndraso ny ondriko fa amin'ny ondriko vonona ve ianao? Ozy ianao aloha za mbola hinana ihany, ohatra mbola nona aloha za mbola hinana ihany. Eny tsy maninona ihany koa zany, fa rehefa tsapanao fanaharay ianao, tsapanao fanaharay ianao, andaotsika iandrondry, andaotsika iandrondry fa asan'Andriamanitra mampitra ny tantsika zany. Sotra anao zay Jesosy amin'ity fotoana ambany ity. Tena sy mankalaza anao zay tompo malala, manome voninahitra anao zay satria voalaza tetolay ny afatrao. Zay tena tianao Jesosy, tena tianao zay, ary vony zay iandro ny ondrinao, endrasanay tsara, na ankalalaina anay zany, na anenjehana anay zany, tena vony zay Jesosy endrasanay ny ondrinao. Ny profo fa tianay ianao dia endrasanay ny ondrinao, ampitomboy ny ondry, alefaso ny ondry, fa vony zay Jesosy. Sady ho fahananay izy no andrasanay izy, satria izany ve ny Jesosy ny tianao? Zay tianay nataonao, zay tianao ve dia tsy mba ho ataonay? Ianao misy koke tianay dia ho ataonay zany. Amen na Jesosy. Voninahitra ilay ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky a Jesosy
fa misoranao zany teny zany dia voarain'ny olona rehetrarehetra fa misy petera maro eto androandry miaino amin'izany teny zany. Misy petera maro eto androandry miampefany zany teny zany. Dia ho tsapanay androandry fa ny pirofo anankiray ilazany efa tianao zay dia ho endrasany nyondronao. Aza matahotra ianao fa na hanenjehana anay na tsy tiavana anay na hankarahana anay no na amin'ny anaranao no ny fiandrasana ny ondronao dia raisina ho voninahitra ny voenjika, raisina ho voninahitra ny voasakatsakana, raisina ho voninahitra ny fanilikiliana raha ny amin'ny fiandrasana ny ondronao. Satria ny fiandrasana ny ondronao dia midika fa tianay ianao ary marina zany Jesosy fa tena tianao zahay. Tsy mbola nanao zavatra teto zay no ny fitiavanay ny tenanay na indray mandeha fa nataonay ny zavatra rehetra fitiavanay ianao. Sotra Jesosy nao voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay dia ho satana tsy mahazo mitsainoka na dia litera ray tamin'izay toriteny zay ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy sabatana angatahako an'izany. Halleluia, amen. Yeah.
Babaka nabavy Kodaleonia aorinan-dranabavy mihaja tao ary. Aleluia. Nakasitraka pasitsarana me fitenenana. Iaraka zavaka sisika amin'izao fotoana izao. Misotranao zay Jesosy fa tanteraka teto indray ny teninao izay namanginao anay Jesosy a. Fa tena mampampianay ny teninao a ny amin'ny fitiavanay anao. Tsy nay ianao Jesosy a ka eo anoloan'izany iraka andrasanao aminay izany Jesosy dia ndrety izay ilay peteranao resy lahitra tanteraka aminao Jesosy ka vonona ankatoanao indray Jesosy a. Jesosy atao tena mpiaino mpakatoanao zahay amin'ny fanompiana ianao Jesosy a. Omeo anay indray le mandrakariva le hafanampo Jesosy eo anoloan'ny mission apetraka aminay a. Ianao Jehova no mampianatra anay avy a dia omeo anay foana Jesosy le toetro vonona Jesosy eo anoloan'ny asa maharitra apetraka aminay ampianary zay Jesosy a. Ay andray iay ampianary zay Jesosy a. Ohatra misy tsy mety kely amin'ny micro antsika any a. Izy hoe Jesosy a kely mahery Anatsiny kely fa misy tsy mety kely any amin'ny connexion any amin'ny micro anareo any a. Iangatahako a zay tsy manana anjara mba somary hivoaka kely ilay groupe azafady a. Misy mikasosoka be azafady indrindra. Ratsiny kely a amboarina kely vetivety fa misy tsy mety kely a any amin'ny zareo antsika. Afaka mivavaka ianao mba mihaja rehefa tafiditra anatin'ny appel azafady a. Kodaleonia ve ao a azafady? Ya somary misy olana kely appel atsika ravana dia andrahoary fa efa vita ny vavaka. Mivavaka mampionina amin'izao fotoana izao a. Amin'ny ife amin'izay rehetrarehetra izay a, angatantsika mampionina
hitondra ny vavaka. Halleluja. Tsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao. Misotranao izay Jesosy amin'ny teninao mahery izay androany Andriamanitra tahaka ny hoe mandeha lalana lavitra izay Jehovah-Andriamanitra dia tonga indray ny andro androany nanampianao hery anay Jesosy. Notafianao hery tamin'ny alalan'izany teninao izany izay nampirisianao indray Andriamanitra mba androso foana tsy ho kivy tsy ho reraka Jesosy io. Misotranao izay fa ianao nametraka ny fitiavana tao anatinay, nafahanenanao ny asanao, nafahanena dia nanaiky ho irakao aza Jesosy. Tsy mora tokoa izany Andriamanitra fa nisy tokoa ny condition izay napetraka ao. Misotranao izay Jesosy fa na dia tsy tanteraka aza na dia tsy mendrika aza dia mba nirahanao amana ny ondry. Misotra betsaka Jesosy, paheranay ny teninao androany ary mbola miteny aminao ihany koa izay amin'ity androany ity, mbola vonona foana izay Jesosy. Iroso izay na dia tsy efa napetraka ao aminay ho vitainay hatramin'ny farany Andriamanitra. Eo anay foana ny hery ampahery rehetra Jesosy malala. Mifantatra efa miaraka aminay ianao, miara-miasa aminay ianao tahaka ny rahanao ny asa tamin'ny Petera raha naniraka azy ianao Jesosy tsy namela azo irery. Na inona zavatra nalovana na ny akampiakarana na nidipidina nisy fotoana tany amponja Jesosy io nigatra niaritra zavatra mafy fa fantany fa teo anilany foana ianao ary izany koa no mba hangatahana rehetrarehetra androany sady anaiky ny irakao izay no matoky fa ianao eo anilanay isan'andro mandraka riva andramanalina tsy mamelanay irery. Fa eo indray Jesosy izany teny izany iraikitray anatin'ny fonay ho arenanay hidinay anatin'ny fanahinay atonganay ahafahatra atonganay ahatozoro hatramin'ny faran'i Jesosy any. Misaotra indrindra Andriamanitra rehetra tsy voalazako tenao any anao mihoatra araka ny famindramponao. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka ny mampionina raha tsy koa amin'ny efikizy tao amin'ny groupe izay tokony mivavaka teo raha nambavy miady sy raha nambavy Côte fa ohatry nisy tsy fetezana kely teo amin'ny lafiny teknika dia tsy maintsy nitapahana ny appel. Ndao atsika amezintsika zaitretra izay andao anao fiderantsika. Alleluia. Atsika hitra amin'ny fiderana anao ira eo amin'ny telo sy telo na efatra atsika amarana antsika amin'ny fotoana raha anatin'ny fiderana raha antsika amin'ny groupe izay maharesy dia andao ary tonga dia ampidiritsika mampionina hitondra antsika ao anaty hotely misaotra azy tao anatin'izay vavaka mamy namandranana ny fotoana izay tahiny tompo. Yes,
Lovely
Alleluia. Tojony namarana azy dia tojony hanomboka azy. Reny hitanareo reny petera kely daholo reny a. Alleluia. Ampiasain'Andriamanitra daholo reny a. Alleluia. Metrahan'i Jesosy anjara ngeza be reny a. Zany ndraiky izy a. Ao ihany tsika. Eo ary tsika rehetrarehetra. Eo ary. Falifaly ao andava. Ela matuto a. Tsika amara-parantsika ny fotoana dia misaotra antsika tsirairay avy a izay name fotoana atsika amin'ny alatsinainy indray rehefa tapy ty fandarana ty tsika moa anaty zoom mbola hiaraka ao anaty fidarana anaty zoom isika ato anatin'ny groupe fa fa tsika rehetra izay eto amin'ny live kosa dia amaranantsika amin'ny fotoana ty hira anankiray ty dia manome fotoana anao indray zay amin'ny alatsinainy maraina miaraka amin'ny mampionina amin'ny 7 ora maraina dia amin'ny 7 ora sasany alina hiaraka amin'ny tena afinareo anaty vavaka fiangonana sady miraba misy vavao hitaka any hoe Brise Berlia
sendra hita keto dia miarabanao tonga soa miaraka taminay teto androany. Tay tompo doreritsika mianakavy ila anankiray farany amaranantsika fotoana rahantsika amin'ny groupe zay maharesy tay tompo daholo tsika rehetrarehetra ao ary. Tsika mbola afaka mitoy anatin'ny akiradio point radio 12345.com afahanao mihaino minjapeo akiradio tay ny tompo daholo tsika mianakavy. Halleluia, amen.